Madame ity talata 2 aogositra 2024 ity isaoran'ilay nahary no ny nanomezany antsika andro vaovao indraika ahafahantsika miresaka sy mitafa amin'ny alalan'izany fandarana miara-manonja eto amin'ny MBS ny Radio Mada izany. Arabaina isika menakavy tsy asiana avakavahana ho isika fa dia araba toy ny miainga eny manjakamiadana toy ny mahazatra ka dia na ny antontoerana na ny anvelany dia ananterana an'izay arabo mba mipirarintso izay. Ny fandarantsika amin'ity indray mitoraka ity dia toy ny mahazatra eo ny famakavakana toy ny efa fanaraka ao zany eto amin'ny miara-manonja MBS Radio Mada. Eo ihany koa ny mpisehatra izay mitondra lohahevitra izay hodiniana ao anatin'izany fandarana izany. Eo ny namana fanira zafy manantany mbola ho avy eo izy fa efa ny andalana any dia eo ihany koa ny mpisehatra efa tsisy vina amintsika intsony ny avy any amin'ny faritry loatra mangoro Andriamatoa Raeksa zay no fahalalantsika azy ary dia resaka mihitsy izy amin'ity resaka tsy fandriampahalemana izay mahazovahana eto amin'ny fireneny ity. Tsy fandriampahalemana maro lafy no azo ilazana azy eo ny any ambanivohitra, eo ny ety an-tanan-dehibe, eo amin'ny sehatra isan-karazany dia izay no anisany hitondrany fanazavana. Eo ihany koa moa zany ny toetra raha-pirenena amin'ny hoe ahoana ny fomba ivoahana amin'izao krizy tena enjana dia enjana izao dia misy resaka amin'ny hoe resaka feonam-be-pirenena ihany koa rehefa avy eo ao anatiny izay rehetrarehetra izay manoloana ny olana izay sedray ny Madagasikara. Fa ety mpanomboana dia tsy hainy tsy araba anareo zany izay milazany amin'ny hoe mba tenenao zay satria tena manaraka mihitsy rehefa tapaka ny jiro dia tsy maintsy midemerda rehefa tia tokantrano. Ohatra hoe amin'ny manaraka amin'ny alalan'ny radio zany na amin'ny Radio Mada na amin'ny MBS radio dia rehefa tapaka zany ny herinaratra dia velominaingana le radio zany mandeha amin'ny plaque solaire na mandeha pile dia rehefa miresaka tsika hoe radio mandeha pile dia ohatrany hoe miverina any amin'ny 20 taona lasa, ohatrany hoe miverina any amin'ny 30 taona lasa amin'izany hoe radio mandeha pile zany tadiditsika tsara reny le radio le misy fonony hoditra. Dia misy ihany koa kelikely madinidinika dia afaka entina mandehandeha. Ny amin'izao moa zany na amin'ny alalan'ny telefona na amin'ny fitaovana maro samihafa dia afaka anarahana ny radio. Fa le hoe fatapahan'ny herinaratra dia miteraka olana maro samihafa iny ary le herinaratra zany rehefa tapaka dia tsy mampiomana izy ary rehefa tsy mampiomana izy dia tapaka ny fanarahana ny fandarana amin'ny radio raha zay no raisina ohatra. Ny amin'ny televisionna moa zany rehefa tapaka ny herinaratra dia tsy maintsy mikoropaka eo ihany koa zay manana gropy, zay manana panneau solaire manana panneau solaire, zay tsy manana ininina fa tsy ny hoe herinaratra tsy ny jirama dia tonga dia takina dia mijanona daholo izay fitaovana izay mandeha amin'izany herinaratra izany. Ka raha hoe ny fatapahan'ny herinaratra zany zao vao 3 minitra zay vao anomboka ny fandarana miara-manonja MBS Radio Mada dia fa tapaka ny herinaratra dia nosopatrana dia misy ny MBS zany dia tsy maintsy natao ny fomba rehetra gropy io mandeha io ary io tsy vao zao fa matetika dia tena exercice be ny atao amin'ny MBS zany amin'ny fomba fampandehanana ny fitaovana maro isan-karazany zany satria mandeha amin'ny herinaratra ny fitaovanato dia iny le fatapahana tapika iny ihany koa misy fiantraikany iny tompoko amin'ny resaka lafin'ny teknika. Maro amintsika no tratran'izany miverina tapika indray le jiro dia tsy 220 fa mbola miakatra any amin'ny 280 zay vao midina resaka voltage io dia hitantsika amin'izany fa tsy mandeha araka ny tokony ho izy ny fiainana amin'itony resaka herinaratra itony zany aloha hatreto. Ny rano ihany koa vao io maraina io ary tsy vao tamin'ity maraina ity fa efa andro vitsivitsy zay. Ohatra hoe teny amin'ny faritra Androndrateny misy mpiasan'ny MBS mipetraka any Androndrany dia tapaka ny rano amin'ny 5 sasany maraina izy ny namana dia tsy miverina raha tsy amin'ny 7 sasany. Amin'ny 5 sasany zany ao anatin'le fotoana ilana rano mihitsy fikarakarana sakafo misasa dia ahoana
fa ny sasa aloha nahitarany any moa ny namana fa tsy rano jirama fa ny demerta zay le hoe midemerdy manao zay fomba ahafahany miaina sisa ilay malagasy fa tsy miaina toy ny hoe tena hoe fiainana normal zany hoe tsy normal zany ny fomba hiatrehantsika ny fiainana amin'izao fotoana izao satria any amin'ny endehibe any mihitsy no mbola kadohany fotsiny ny resaka tsy fandriam-pahalema ka hoy nareo mba tenenao zay mba arabainao arabao zay ny eto tanàna aloha tsy adinoana eo zany ianareo any amin'iny faritra Antsorobe iny ho anareo ao amin'ny faritra Akazobe ao zay nisinna toetra raha tena mampalahelo moa tamin'ireny le fandoran'olona 2-3 reny arabaina manokana ihany koa ianareo talata volonondro ianareo Ambohidratrimo ianareo any Andramasina Manjakandriana Alarby Anjeva dia arabaina avokoa zany dia ny ato anatiny moa zany amin'iny boriboritany faharoa boriboritany fahaenina fahadimy fahaefatra voalohany fahatelo dia arabaina avokoa zany ho an'ny eto Antananarivo renivohitra ny any Atsimondrano ihany koa manaraka tsy tapaka ny miara-manonja MBS Radio Mada nareo Tanjombato Andoranfotsy iny Akarobato rehetrarehetra iny hatrany Avoloha rehetrarehetra iny iny Tsiafa rehetrarehetra iny dia arabaina ny any ivelany moa zany dia tsy adinoana ianareo ao Frantsa ao zay tena be dia be ny ao Paris moa zany dia maro dia maro ny ao Cassan zay matetika ny mifandray amin'ny fandarana Clermont-Ferrand eo ihany koa ny any Nouvelle-Orléans sisa ianareo zay tsy voatonona sady arabaina avokoa satria ny dikan'izay dia hoe tiatsika ity firenena malagasy ity tsy adinoana ny any loatra mangory sy fatrivakina karatra Tsirabebe Tafo Faratsio sy ny rehetrarehetra iny ny mandoto iny zany dia arabaina avokoa ianareo dia amin'ny manaraka indray ny ambony eny ary tonkolasy tompovavy fanomboana daholo zany rehetrarehetra zany fa fanontaniana mipetraka dia ny hoe manahoany ty fiainantsika eto Madagasikara ty fa tena misafotofoto le izy misafotofoto ao anatin'ny adi-piainana sy ny fahasairanana ny tsy fisiana vola iza-tokantrano any resaka politika izay eo ny mitady ny fomba izay hoe ivoahana amin'ny problema maro lafy ary lay hoe fomba ivoahana amin'ny problema maro lafy amin'ny mahamalagasy antsika amin'ny mahamalagasy antsika zay misy ny avahantsika amin'ny firenena anivelany resaka fihavanana dia ny resaka fifampiresahana sy ny fifampidiniana ny zava-misy amin'izao fotoana izao dia tsotra ny fomba fahitana azy misy tena hoe manao mihitsy izay fomba elana lavitra amin'izany hoe fifampiresahana sy fifampidiniana zany tsapy zany tato anatin'ny volana vitsivitsy zay tato anatin'ny andro vitsivitsy tato anatin'ny herinandro vitsivitsy etsy an-daniny nefa na ny olona na ny sehatra izay tsy nitovy hevitra azy nandritra ny fotoana maro dia efa lasa mifanatona amin'izao fotoana izao satria tereniny fitiavana n'ilay tanindrazana sy ilay taranaka malagasy tereny ilay hoe fahitana fa mepotika ihany ny eto amin'ny firenena fampitehana maro lafy mihitsy io tsy eo amin'ny toe-karena ihany tsy eo amin'ny sosialy ihany fa hatramin'ny fanabeazana any atoetsaina ny fiarahamonina eto Madagasikara potika amin'izao fotoana izao ny vatana ihany koa potika pitehan'ny aretina pitehan'ny tsy fahampiana hery tsy fahampiana vitamina tsy fahampiana calcium tsy fahampiana magnesium potika ny vatantenany malagasy amin'ny sehatra amin'ny lafiny maro samihafa izany ka zay no ilazantsika hoe ny tsapa amin'izao fotoana izao misy zany ny tena hoe mahatsapa an'izay hoe de ho avela fotsiny amin'izao ve zany ity fampitehana maro lafy eto amin'ny fireneny ity io anefa tsy vitan'olo tokana na hoe vitana antoko anankiray fotsiny na hoe vitana vondrona anankiray fotsiny ny mamahan zany de miteny sika hoe ka misy rezimany eo misy fitondrany eo mariny zany misy fitondrany eo fa raha ny zava-misy amin'izao fotoana izao dia tsy voava
ny olana ny mpitondra no tokony mamany olana fa ny fomba amahany an'ilay olana dia tsy mipaka any amin'ny isam-batan'olona satria tsy vahaolana maharitra no entina eto amin'ny firenena fa vahaolana tipitopy misy problema azy de tipitopy indray de le tipitopy io a misy karazany raikeo io anisan'le tipitopy zao ohatra hoe anao zavatra ny mpanohatra de lasa koa miazakazaka manao zavatra ry ananina ry dia eo ihany koa ny vahaolana hoe katsano ny station fahitalavitra sasasasany tsy avela mandeha any amin'ny bouquet satellite zany ny vahaolana hitan'ny zay mieritreritra hoe mamaolana zany eto amin'ny firenena kanefa le eritreretiny hoe vahaolana vao maika olana vaovao mipetraka izany tianambara de ny hoe tsy voava le olana ary le olana tsy mivà dia mitatra manao tasy d'huile mitatra dia lasa aretim-be le izy rehefa avy eo io moa zany tenentsika foana ny momba an'izay ka ny hoe fijerena ny vahaolana de efa mahatsapa amin'izao fotoana zao na ny mpitondra fivavahana na ny communauté internationale na ny antoko politika na ny société civile na ny olotsotra na sehatra be deaibe tena mahatsapa hoe raha zao fipetraka ny toetra raha eto Madagasikara zao dia tsy misy afa-tsy ny fifampidiniana ihany no vahaolana amin'io iny le hoe sasamatsy tamin'ny fotoanandro miteny hoe iny lalan'iny zany de hoe iny izoran'iny zany ka am'ty indray mitoraka ity raha ny zava-misy am'izao fotoana zao de tsy misy afa-tsy zay fampidiniana zany tena mbola mametraka mihitsy hoe ny fahendrena malagasy fampidiniana tsy misy an'liana ohatran'le tetsy tsazotafany hoe zao tamin'ny sabotsy karazan'olona be deaibe ny tao fangany timy marery ny tao fangany RMD marery ny tao fa misy karazan'olona be deaibe amina sehatra maro tao ary le izy ara ho an'ny olona zay mifankafantatra moa dia nahitana an'izay hoe karazan'olona isan-karazan'ray misy hoe samy manana hevitra amin'ny resaka foto-kevitra politika ny tena tenenina amin'izay fa tonga tao ary tao tsisy an'izany hoe ny tapenam-bavy zany fa nalalaka ny fandraisam-pitenenana satria maninona ny tombontsoam-pirenena sy ny tombontsoan'ny taranaka no katsahana ao anatin'le izy ka io zay itenenana azy feonam-be-pirenena concertation nationale zay itenenana azy eo itenenana azy fa le foto-kevitra aloha ny zava-dehibe de ny hoe ny zavatra iaina malagasy am'izao fotoana zao de tsy misy afa-tsy ny fampidiniana aloha de ao ny sasa miteny ka misy mpitondra fanjakana ary io ka inona ny ilana an'izany fampidiniana zany ka le action ataon'ny mpitondra fanjakana tsy mamahaolana n'lay olana iaina n'le vahoaka malagasy satria vahaolana mivantana sy mietraika any aminy no tadiavin'ny olona am'izao fotoana izao 2024 zao tsika 2 aogositra isika anio zany mandeha de mandeha ny fotoana de rehefa manontany ianao zany hoe mba manaona ny fiainanareo amin'ny sehatra isan-karazany io ao mipiasa amin'ny orinasa anontaniana ao ny tantsaha anontaniana ao ny pikarama amin'ny asa tena anontaniana ny informel ny formel anontaniana daholy ny mpitatitra ny mpanao an'ireny fambolena amin'ny voly fanondranyireny anontaniana daholo na mipiasa birao ara mandray karama isam-bola na anontaniana manahoana amin'ny fiainanareo amin'izao fotoana izao mba misy fivoarany ve sa ahoana fa mitovy daholo ny valiteny mitovy ny valiteny inona zay le hoe valiteny zay de zao le valiny raha izy tika raha tsy zay indray de hoe enjany izy tika raha tsy zay indray de hoe tena sarotra le fiainana ka raha tsy zany indray de hoe tena mbola tsisy oatra zao mihitsy ely zay ny aina an'izay ka zany ny valiteny eninao zany rehefa manontany olona ianao amina sehatra maro eto amin'ny firenena tsy misy na iray aza raha manontany olona 20 ianao amin'ny fiainana andavanandro tsy misy na iray aza miteny hoe tena mety mihitsy amin'ny fiainako fa tena ne tsara amin'ny fiainako fa tena me mitombo ny volaka tena vola miditra ka tena niena ny fahasahiranana ka tena tsy nidira trosatsony zay ka sy ny sisa tsisy miteny an'izany
fa fahasairanana foana no eninao zany am'izao aloha zay aloha mifantatra amin'ny malagasy am'izao zavatra iainan'izao ary ny tranga misy am'izao hoe 2024 zao tompoko deuxième semestre isika efa milatsaka ny volana aogostra dia tranga teneniny mpandinika toe-karena mpandinika politika mpandinika fiarahamonina tranga izay tena hoe enjana no ny enjana noho izay fahasairanana nisy hatramin'izay satria tia mantsy a tena hoe eo ny tsy fahaizana ami'tantana zany zay hoe antony avy ato anatiny ihany kanefa zay tsy fahaiza ami'tantana zay a tsy sasany tenenina mihitsy fa ailiny any any endri-potinina mifahavoazana hoe ny rosianina sy ny ukraine miady de zay mahatonga an'io ailiny any amin'ny viditsolika misetra raisam-pirenena ny fahavoazana eto Madagasikara fa tsy mety miaiky mihitsy hoe antony avy amin'ny fomba fitantanana ato anatiny no mahatonga ny fahasairanana eto Madagasikara hatrany amin'ny 700 satria be deabe firenena ohatratsika no miatrika an'io crise internationale io fa tsy tsika rery fa ahoana ny endry zareo no mandeha ny fiainana zao ny eto amintsika migrevy ny atsy zao ny any akatso migrevy ndray de zao ny sehatra sasany hoe asolo ihany io tale général io APMF ny tenitenenina am'zany resaka any amin'ny tontolon'ny rano ranomasina misy zavatra mipotra foana ny ary ny praitandrasana misy manendo oatra amin'ny masikita amin'ny olona 2 ny atsy tsy voava ny resaka tanterana ny resaka fambolena ny resaka any amin'ny tontolon'ny tantsaha de miteny ny mpitondra fivavahana ny FFKM moa efa nyteny foana patekoty ny FFKM nyteny de io ndray le farany teo ny teny ny ato amin'ny eglizy katolika romana manao ny synode de miteny ihany koa voaingany zany vo tamin'ny herinandro zany no seho ho atsika teto Antananarivo naraka an'izany tsara fa anisan'ny teneniny eveka teo amin'ny ivon'ny fiangonana eglizy katolika romana ny aminy hoe tena ny zavatra tsapany ny fiangonana katolika zany de hoe ny mpitondra tsy mataty tsikera ary tsy vita an'izay fa hoe tsy zakan'ny mpitondra fanjakana ny filazana ny marina ka inona moa no torin'ny fiangonana eto amin'ity tany fandalovana ity tsy mifahamarinana marina tsy maintsy lazaina marina hoe zao marina izay misy eto amin'ny firenena zay no izy zay ary tamin'ny synoda farany nanao antso avy ny fiangonana katolika raha zay nresana ohatra hoe ity tsy fandriam-pahalemany mba jereo ty de tamin'ity ndray izy mbola niteny ndray ny fiangonana katolika romanina hoe tena be loatra ny firongatra ny tsy fandriam-pahalemana eto amin'ny firenena lay olombelona nefa dia tempolin'Andriamanitra any amin'ny resaka fivavahana zany zay le foto-kevitra zay ka tsy mendrika tsy mety zany hoe mirongatra zany ny tsy fandriam-pahalemana eto amin'ity firenena ity tamin'ny heritaona efa niteny ny fiangonana momba n'io hoe mba jereo zany satria misy tompona andraikitra eto de tamin'ity izy mbola namerina indray zany hoe tsy araky ny tokony hoe zany ny fandraisana andraikitra fa inona ny eritreretin'ny sasany am'zany hoe mpitondra fiangonana eo amin'ny FFKM zany maro ny fiangonana sy ny atoko-pivavahana eto amin'ny firenena fa ny FFKM maloha raha resahana misy ny anglikana misy ny loteriana misy ny FJKM misy ny katolika romanina dia io aloha zany tsy azo hidivirana io ninina eritreritra mandeha any ninina eritreritra mandeha any dia tsy azo hidivirana zay ary ny ray aman-drem-piangonana miteny foana ka hoe miantso ny ray aman-drem-piangonana ao amin'ny FFKM milaza ny aminy hoe mifampiresa mifampidiny aleo mifanatona zany ny tena izy ary marina ny teneny ny eveka katolika teo anivony ny synoda tamin'ity 2024 ity marina tsara mihitsy marina tsisy azo kianina ny teneniny aminy hoe ity resaka tsy fandriam-pahalemana mirongatra ny filazana ny marina de ilainy zay
mba hahafahanao a manitsy ny tsy mety. Inona zao ny olana am'zany fa ny sasany mantsy rehefa mahavoakidikitika azy le resaka de iny fa tezitra izy iny izy fa tonga de maneho an'izay tsy fahafaliana izay fa tsy mandinika hoe ahoana tokoa moa zany toe-javatra zany sao de mba avaty amiko no mahatonga an'izay sao de ny tsy fandraisana andraikitro no mahatonga an'izay sao de ny fandianana eny amin'ny zavatra tsy izy no mahatonga an'izany fa le malagasy anie am'izao fotoana zao fa miantso vonjeo zay zao malagasy miantso vonjeo tsy hita tsony zay isarangotina tsy hita itsony fa na ny mpamatsy vola avy any velany ara am'izao fotoana zao sahirana mpamatsy vola avy any velany hoe ampiana le any Madagasikara nefa ohatrany tsy hita zay vokany fa na ny vola anampianandry zareo aza dia tsy araka ny tokony ho izy ny vola izay atao am'izany hoe fanampiana izany raha tokony hoe tsy avy any ivelany blokazy fa avato anatiny ny blokazy satria raha raisina zao ny banky iraisam-pirenena hoe teo anelanelany 2017 ony ka hatrany amin'ny 2017 zany ka hatraty amin'ny 2021 taty de misy vola zany efa hoe prévu dika zany hoe efa fantatra hoe ho an'ny Madagasikara zany dia no ny tsy fahavitana araka ny tokony izy satria misy procédure reny de mbola tsy voarainy ny malagasy ny vola zany misy zany hatrany amin'ny 2,8 milliards de dollars fa matsimbola ny tetikasa isan-karazany io avy amin'ny banky iraisam-pirenena teo nelanelany 2017 sy ny 2021 so tsika efa 2022 zany hoe zavatra efa tany aloha zany dia eo amin'ny 1,9 milliards de dollars amin'io zany tsy mbola décaissé zany hoe tsy mbola mivoaka so tsika efa 2022 le zavatra any amin'ny 2017 2018 2019 vola efa tokony hiasa de mbola tsy décaissé satria maninona mihisatra ny fomba fiasan'ny fitondram-panjakana malagasy amin'ny fanarahana ny procédure satria misy zavatra tsy maintsy arahana io ohatra zany amin'ny resaka hoe accord de crédit somary teknika kely moa zany dia tsy maintsy misy dingana hatrany amin'ny 7 no tsy maintsy arahana vao mivoaka ny vola accord de crédit ohatra fotsiny zany de akoatran'izay ihany koa ny amin'ny hoe financement de projet reny de tsy maintsy mila any amin'ny 1,2 volana any vao azo zany lay vola satria maninona misy ny tsy maintsy misy hoe compte amin'ny resaka hoe banque zany hoe ahafahana mandefa n'ilay vola dia misy ny hoe facteur de blocage PDB zay avato anatiny ihany no mahatonga an'izay fa tsy any amin'ny banque mondiale any amin'ny fohibe ny any Amerika sy ohatr'izay ihany tsy any fa le fomba fiasa no atao anatiny eto Madagasikara no mahatonga an'izay de hoe inona ny anton'izany rehetrarehetra zany tsy fahaizana ve sa variana amina zavatra hafa nefa isika ihany no teny raha mbola ireo mpamatsy vola mahazatra eo no iaraha miasa tsy tafavoaka mihitsy kaizary zao de io arany le izy zany de avoakan'ny olona fotsiny zany efa mivoaka any anaty gazety any zany zavatra resahany zany voaka any anaty gazety any zany de inona ny azo tenenina manoloana an'le izy ny azo tenenina zany de hoe mandrora mitsilany ny eto Madagasikara vokatry ny tsy fahaizana eo amin'ny resaka fitantanana fitavozavozana vao hoe miramina eo amin'ny fomba fiasa de le vahoaka malagasy 7 tapitrisa no mizaka amin'ny vokany vola tokony hiasa ve rangaty vola efa tokony isy miasa le vola de azahoana vokatra de tsy vita tsika efa 2022 le izy efa trany amin'ny 2017 2018 2019 zany de mbola tsy vita ihany hatramin'izao ohatra fotsiny zany ka zay no tenenina hoe raha miteniny olona hoe andao ifampidinika hiarako jereny ty zavatra tia dia tsy hoe miteniteny foana na hoe tsy misy atao ka hoe andao hidinika
na hoe ndeha akaseza sisa ny sasany mantsy raha voaresaka an'izany de hoe tsisy an'izany ny fiaraha mitantany zany ao tsisy an'izany mizara seza zany ao sezanay ihany ny sezanay fomba fijery ihany zany anazy zay fa ny zava-dehibe aloha de hoe lay vahoaka malagasy mantra sy tena fadiranovana amin'izao fotoana zao tsy maintsy jerena ny momban'io fa tsy azo jerena fotsiny amin'ny izao zany alay fiainam-pirenena efa eto kaiky eto andriamato raex zay moa no filaza azy zay no alalany ny be somaro azy asa aloha ny dikan'ity hoe exty expera sa inona fa zay no alalan'ny olona anao andriamato raex de zay no ilazako azy zay no mahavantana zany faly miarabanao ary aloha dia faly miarahaba zokorina rahabe mananjara fanatromasy tonga eto amin'ity fandaharana miara-manonja ty ndray faharoa manarak'izay dia faly miarahaba an'ireo teknisianina rehetrarehetra zay manantanteraka tsakany sy andavany ty fandaharana miara-manonja androany ty miarahaba koa ny vahoaka malagasy rehetra tsy vaky volo na eto tanindrazana zany na ny ivelany arabaina ianareo fa noho ny fitahin'Andriamanitra sy ny fahasoavany dia mbola mifanatritava amin'ny alalan'ny enomanjery ohatry zondray tsika menakavy arabaina ary atao kokoa kopakopa-tanana daholy isika rehetra atao anatin'ny faritra 320 indrindrandrindra anatin'izany eo amin'ny faritra loatra mangoro tsy ndriko manokana eto ianareo atao madinika amin'ny kofi malaka indrindrandrindra koa ianareo kofi malaka tanambe parafaravola misy an'ny raklody risamy sy ny sisa ao ianareo mpivaridamba ny mpivarikena rehetrarehetra izay mangataka n'izany kopakopa-tanana zany dia tsy adino ohatr'izay koa ianareo parafaravola mora rany kroma zay mangataka an'izany dia tsy adino fa noho ny fotoana voafetra sy ny fotoana zay tsy maintsy voaja ato dia atao araba amin'ny ankapobeny fa ny tsindriko manokana eto dia reo zanaka vavy zay miandry ny faladinana baka engany ianareo mba ho tafita soamantsara mba ho afaka amin'izany baka zay natao zany eo ampiandrasana n'izay fanadinana zay na ny eto Antananarivo zany na ny any Antsianaka any dia iangaviana mba ho samy afaka soamantsara amin'izany fanatantera fiandrasana valim-panadinana zany zay no lava zay no fohy zokorina fa dia tafaraka eto ndray isika amin'ny raha landro any talata faharoa volana aogositra ty volana août moa dia anisan'ny volana manatantara raha ao anatin'ny volana 12 mandritra ny taona dia manana ny tantarany manokana zany volana o zany zokorina rahabe mananjara raha tsy teny fotsiny zao ohatra ny omaly dia maromaro reny na reny mpianakaviana na ny antonontonony na ny mademoiselle dia anisany milahatra amin'ireny beauté reny zay mety volo ay zany misy dikany manokana zany zay ny andriambaviny lanitra zay fianetezana volo zay amin'ny voalohan'ny volana o sala am'izao tsy tatsiaritra moa zay zokorina rahabe mananjara fa ny fampiresantsika amin'ny rahalahy eto angamba dia makasika ny toeram-pirenena indrindraindrindra ny zavatra nitranga tany ankazobe tamin'ny herinandro lasa teo ka dia zay ngamba toy ny ifampiresantsika amin'ny rahalahy eto zokorina rahabe mananjara ino moa zany zavatra nitranga tany ankazobe mbola be deabe ny faneokevitra momba azy iny toy zavatra nampalahelo satria dia hain'olombelona roa ampitelopolo be izao no nidorany sasany oatra masikita de maty dia ny fananana ihany koa potika atao anatin'izy endrika tsy fandriam-pahalema nefa tena hoe abibiana ahoana ny fahitany andriamato raex de zavatra tahaka an'ireny ino moa dia ny araha mahita satria ny anao manjay rehetrarehetra sy nisy ny namana tany fotony zay ny tantarany niatrika ny zavatra nisy tany fa dia mampalahelo tena mampalahelo ary eto dia manatitra ny fampaherezana sy ny fampiononana n'ireo niaram-boina ny fianakaviana niaram-boina zany hoe arabaina ny fianakaviana sasany tsy maty foamanaina fa kosa manatitra ny fiombonana alahelo satria tena matsiaro mangiry firy zany fianakaviana roa amin'ny telopolo na moy ny ainy zany zokorina rahabe mananjara ny mahatonga an'izany dia tsy hoe ny tsy fitandreman'lay olona amin'ireny toerana reny hoe mipetraka amina toerana mangingina na hoe mipetraka amina toerana lavitry mitandro filaminana ny Madagasikara dia amidadasika Madagasikara ary anjaran'ny mpitondra fanjakana no mametraka isan'ambaratongany an'ireny mpitandro ny filaminana reny
arakaraka ny faritra sy ny tanàna na ny komina tsirairay avy eto amin'ny tany sy ny firenena. Ny zavatra mampalahelo sy mahagaga tamin'ity ndray mitoraka ty Zokrina Rabe Mananjara, satria ny tena zany dia efa naharitraritra ihany teto Antananarivo, mahita ny zavatra misy sy ny fihetsika ataon'ny mpitondra fanjakana. Ilay mpitondra fanjakana iresahako eto dia ilay mpitondra fanjakana mpibaiko ny mpitandro filaminana. Zany hoe aleon'ireo mpibaiko ny mpitandro filaminana zay mpitondra fanjakana amin'izao fotoana zao mandefa olona na mandefa olombelona ozy izy zareo ny fomba filaza azy, miambona ny magro zay trano vida sy tambo tsy misy ninninina amin'ny alalan'ny vata miaramila mpitandro filaminana anjatony mahery, miambona gara sorano. Zany gara sorano zany nefa tsisy masinina mandeha tsony eo, tsy hitako arabe alamben'ny fahaleovan-tena eo dia iveo gara sorano Zokrina Rabe Mananjara mandrapatonga tia andohana analankelatra ty Ambojatova dia miambona an'io arabe io, ao ny 4x4 mpitandro filaminana, ao ny camion, ao ny vata miaramila sy ny zandarmo indrindrandrindra zany tsy ndriko manokana eto fa dia anisan'ny lohandoha ampisorona. Le tamin'ny sabotsy ve zany tena tamin'ny sabotsy teo zany zavatra zany Zokrina. Ary ny zavatra misy koa ary dia ny alahady raha mba sendra tany Mahamasina ny tena nandeha nijery baolina ny Barias ny Seychelles tao 3-0 moa zay isorana an'ireo mpilalao ary mankahery le retsy fa de mitondra ny voninahitry pirenena nareo Baria avy ty amin'ny totora eky zay fakasitrana fakatelemenana no atolotra nareo ary mahareza be mafitabe hatramin'ny farany. Ny zavatra nisy dia lamina tsara ny mpijery baolina ary hita hoe na eny amin'ny endriky ny olona ary dia velom-panantenana sy manam-panirina zany hoe anohana ny ekipa pirenena Baria zany tamin'ny alahady ariva lasa teo. Dia gaga ny tena mahita andreo mpitandro filaminana manodidiny Mahamasina amin'ny andrivony zany Zokrina Rabe Mananjara dia ohatran'ny latsaka any anatin'ny fosy saina sy eritreritra mihitsy hoe ilay tompona ndraikitra mahakasika mpitandro filaminana eto amin'ny firenena malagasy ve dia reny zavatra nitranga tany Ankazobe reny, tsy Ankazobe irery any distrika maro samihafa eny mba tsy ilazako atao anatin'ny faritra 320 dia misy resaka tsy fandriam-pahalemana daoly isaky zany faritra zany. Dia aleonareo ve miambona n'izany kianjaben'ny Mahamasina zany, miambona zany lalamben'ny fahaleovan-tena zany, miambona n'izany magro tambo trano vida tsisy ninninina zany ampiasainareo am'ireo ve le zanaky ny vahoaka malagasy mpitandro filaminana, ao ny zandarme, ao ny miaramila, ao ny polisy, toy zay mba haparitaka hiaro ny vahoaka sy ny fananany manerana ny nosy reo vata miaramila reo. Ka eto dia miteny sy manoro-hevitra anareo lehibe reo izay mametraka ny tenanareo fa ho lehibe, indrindrandrindra mpitarika an'ireo gao madinika reo apartao fa raha mbola fo mitempo sy saina manana heritreritra ianareo reo mampalahelo any fijerena tamin'ny Ainomanjery sy ny fahita lavitra Zokrina zany faty 2-3 mianakavy mitsitra noho ny inona noho ny etraketraky ny dalo vokatry ny tsy fantatra moa na hoe valo fatina resaka ady talina izy fa de hoe ninninna antony dia mampalahelo ny zavatra ohatran'ireny. Ka eto zany dia io mo ny anjarantsika eto amin'ny miara-manonjy zay lazainy sasany hoe mitsikera nefa zavatra marina ny resahana eto fa ninninna firesaka reo, ninninna zavatra ho ataonareo dia mametraka foana hoe ianareo reo ane tsy hipetraka eo mandrakizay fandalovana ty fanjakana ty ary ny vahoaka tsy mandadiarona no nametraka napindrana fahefananareo reo ka zay le fahefanana omeny vahoaka nareo reo mba ataovy amindrariny sy nitsiny. Fa tena mampalahelo ary tena mampitomany mampalaja-dranomaso Zokrina Rabe Mananjara raha nahita ndrenitranga tany Ankazobe reny. Ankazobe amin'io raha jerenany tsy tena hoe lavitra be manahoana fa mbola ato anatin'ny faritra Analamanga
no asaina olon-dratsy zany a manao an'izay le famonon'olona tena hoe apipiana tsoroa aman-tany izay mbola atao mifaritra nalamangy zany fa any amin'ny faritra hafa misy endrika be dehibe ihany ko sehony ny tsy fandriam-pahalemana raha tsy ilaza fotsiny azao zokorina dia tany an-tanàna tany andilamena zao vao nisy kidnapina fisamboranao olona velona moa zany raha dika amin'ny malalaka fa maro ireo vahoaka tsy mahafantatra an'izany hoe kidnapina zany fangalarana olona velona entina mitsoka atao takalonaina atakalo vola zany hoe samborona ny fianakaviana anankiray entina mitsoka entina dalo na olona misy tsy dalo any le izy zokorina rahabe mananjara satria misy tsy dalo reny olona reny fa noho ny disadisa mpiaramonina sy tsy fankasitrana eto dia hitsiko mihitsy noho ny disadisa mpiaramonina tsy fankasitrana n'izao fanjakana zao dia lasa miteraka zavatra ohatran'ireny misy resaka politika misy ny sasany manko miteny hoe tsy ampy ny mpitondra filaminana mankatsy mankaroa fa raha ny fahita aloha sy ny zavatra hita eto Antananarivo dia tokony ho ampy ny faritra 320 ireo mpivatan-dehilahy miaramila reo mpitandro filaminana kanefa jereo zao reny tranga tany Andilamena reny zokorina be manjara ina tsara moa le tao Andilamena ny tany Andilamena le taria Antsirabary dia telo mianaka moa no nisy nankakeriny izy io tamin'ny faraika amby folo ny volana jolay teo dia tratra somantsara moa zany fa le reny mpianakaviana moa zany no namoy ainy no niantony maro samihafa zavatra ohatran'ireny zao dia fantatra mihitsy hoe misy fianakaviana zay fianakaviana ao amin'ilay fianakaviana ihany no manao an'lay asa ratsy zany hoe tsy resaka dahalo tsony zany le izy fa noho le disadisa mpiaramonina any amin'le commune misy anazy dia lasa miteraka zavatra ohatran'ireny ka dia isaorana manokana moa zany ny kompania ao Andilamena zay nanao ny ainy tsy ho zavatra ary trahatehaka ny olon-dratsy misy moa ny voatifitra ary mbo tafaverina ny fianakaviana tsara le mianadamy zao fotoana zao zany ny Andilamena zay zokorina ao ny amparafaravola zay ao amin'ny commune na Moranikrom mba tsy ilazana hoe isan-keriny andro dia isam-bolana zany eo misy an'izay olona angalarina zay dia entina mitsoka dia atakalo vola hoe manome vola zao ny fianakaviana dia ho averinay ny olombelona zany rehetrarehetra zany isika zany dia arin'ny raha fanahy foana hoe resaka dalo hoe zao sy zao hoe fa le izy rehefa tena narana ny jeky zany sy ny fampiresana tamin'ireo namana sy ireo olona mbo mahay manam-pahalalana maro samihafa dia hita zany la izy zokorina fa tsy fantatesan'le olona le resaka fahasahiranana izay mianjady aminy dia lasa manaonao foana zany lay vahoaka malagasy lasa manaonao foana le vahoaka malagasy ka ahoana ny fomba hoe hitsabonana zany aretim-be zany hoe lasa manaonao foana le vahoaka malagasy lasa manao ny tsy fanao ary lasa manao fanaham-biby biby ara tena mbola tiany zanany mba jereo ny karazana biby isan-karazana fa tiany zanany biby fa le eto amintsika efa tena hoe manahirana be efa tsy fanao ianao tsony ny zavatra mitranga dia eo amin'izay ary tsika eo amin'le vahaolana andre matora eky eo amin'le vahaolana amin'izao tsy misy afa-tsy mifampidiniana satria tompona ndraiky isatsokazany tsy mahavita araka ny tokony izy tsy afaka manome vahaolana izay lazay tadiavin'ny olona fa tipitompony be dehibe dia mepita makantsika ny vahaolana angamba zokorina dia tokana ihany ary lay vahaolana makasika an'ity fahasairana ny vahoaka malagasy ty dia tompona ndraikitra voalohany amin'ny olo ary tsy afa-miala ny mpitondra fanjakana ny mpitondra fanjakana amin'izao fotoana zao zany nametraka ny olana io ka rehefa napetra ny olana dia anjarany vahoaka malagasy zany mitady vahaolana raha nametraka vahaolana zany hoe mba mitady vahaolana ty fitondram-panjakana ty zokorina rahabe mananjara dia vahaolana fantany fa hoe anamaivana angamba hoy aho ny fahasairana ny vahoaka malagasy dia ny fampiakarana ny vidim-piainana ny PPN maro samihafa indrindraindrindra fa ny fampiakarana ny viditsolika zay ny lasantsy moa zany 750 ny gazoal ny gazoal 770 ny pétrole 720 ariary zany ny vahaolana hitan'ilay fanjakana
entina anamaivanana angambany any fahasarana vahoaka malagasy. Akory anefa ny zavatra misy mbola voaherinano ngamba zay natapabolana nanatanterana ny fitondra fanjakana ny zavatra zay de inona ny zavatra misy savoritaka ambony ambany eny fa na de zareo samy mpitondra fanjakana ary dia tsy mitovy tsony ny firesaka ao anatiny ary tsy mifandray baiko tsony fa de samy manao ohatra ndreny voalava misasaloha reny samy manao zay fantany ka lalana tokana ho iaho zokorina no vaolana entiny vahoaka malagasy amahana sy avotana am'izao fahantrana lalina zao dia ny fikaonantom-pirenena. Io moa misy ny sasany tsy mazakany zany hoe fikaonantom-pirenena zany. Io ny tsy voatery hoe tsy maintsy fikaonantom-pirenena ny anarany. Io azo atao hoe talomako nisy an'izany ataontsika hoe dinika santatra zany. Fa ny tena malaza azy amin'ny teny mahitsy angamba dia mila fifampiresahana amin'ny latabatra boribory ny mpitondra sy ny entina indrindra fa ny solo-tenany vahoaka malagasy tsy rairay ato anatin'ny faritra 3 ny dinika amin'izany dia zay manko no matetika zokorina ny voaka amin'ny fahita lavitra ny any manjery na any amin'ny aino manjery maro samihafa entin'ilay pisolelaka mpiaro ny fitondram-panjakana hoe reto mpanohatra ireto dia mamboly zany hoe fomba resaka ifampiresana amin'ny mpitondra fanjakana akana seza disy hevitra tanteraka nefa lay olona zay mieritreritra ny teny an'izany ny efa nyteny an'izany satria amin'ny fosy saina tsy miangatra zokorina am'izao fitondram-panjakana zao efa mitsikongana zao ve mbola olona tahaka ny ahoana koa no mbola hidibingo amin'io fitondrana zay efa mipatinina io zany ny atao hoe mandroso io fanjakana io maty reny be mihemotra io fanjakana io maty ray be tsy hitantsony zany satria efa sokona nanany bato tapadalaka le ka ianareo aza mieritreritra ny aty amin'ny RMDM na ny aty amin'ny tiako Madagasikara indrindrandrindra ny fikambanany be mipanotra hoe iady seza na hoe te hisisika ao amin'ny fanjakana io fa io fanjakana io efa sokona nanany bato fa tapadalaka le zany hoe mahatonga ny olona ny menimenina sahiran-kevitra sy mitady vaolana am'izao fotoana zao de nle tsy fanjariny le fitondrana ka nahoana moa izy no mbola de hiditra ao anatin'ny fitondrana io zokorina ianao zao raha atsona hoe ndao anao raha eky samba omena andraikitra ato anatin'ny fitondrana aty gouvernement ampany atetena zokorina raha be mananjara fa raha zao fitondrana zao ny hoe miantso ny tena hoe tontao raha eky savia anao ho apetraka ato na aroa tena ampany atetena no resahana eto fa tsy miditra amin'itsika satria zavatra io zany efa fa tsy lano tsy rano lay loalika na lay kibo fa efa madifitra io zokorina reny le pisolielaka sy le tsy manana fotikevitra zany hoe lay fotikevitra ananany zany fotikevitra entina akana seza sy akana fahefana amina resaka deradera fa raha tena hoe fotikevitra ampandroso ny firenena sy ny vahoaka malagasy maro anisa ao anatin'ny 7 tapitrisa dia ny fotikevitra fiarana amresaka ny mpitondra fanjakana sy ny entina amina latabatra boribory izay arahana io zany tsy anavana mihitsy zokorina fa lay anarany manko zany no mampitondra an'reto mahatonga an'reto mpitondra fanjakana reto hoe zay tsy anao an'izany fikaonantom-pirenena zany zay tsy anao an'izao tsy anao an'izao fa eto amin'ny teny fa tsy maintsy zay ihany no lalana tokana entina amana olana an'ity fahasarana vahoaka malagasy ty ka lizy mantsy zavatra hita zany rehefa tiniana raha vaobiresaka hoe fikaonantom-pirenena de ny timma ny eo ambadika io ny fefokay ny vondrona iraisam-pirenena ny atoko politika maro isan-karazany inona ihany ko PDB ny asa se hoe de reny manosika daholo ny société civile ka inona ny hoe tim marery io na hoe ny RMD marery fikaonantom-pirenena nga fiainan'ny firenena malagasy nga vitan'ny tim marery na hoe vitan'ny RMD marery fa nga ny tim ny tompon'ny Madagasikara fa nga ny RMD ny tompon'ny Madagasikara isika rehetra no tompon'ny Madagasikara ary le tetetsy azo tao fa nahitana sehatra isan-karazany tsaro resahanao kely zany mba entina nazavana azy iny fivoriana tamin'ny sabotsy zay natao no tanterana tao tsy azo tafo iny zokorina tsy tim sy RMD marery aloha ny tao reny zany no tena hitantsika sahady fa anisan'ny nandray anjara ary vorolanina tao daholo ny mpisehatra ao ny ONG maro samihafa
ao ny société civile ny mpitondra fivavahana indrindraindrindra fa ireo antoko politika maro samihafa zany zao de efa isan'ny hoe antso nataon'ireo komity izay mandrindra n'lay hoe fikaonantom-pirenena dia na tsika eto antoerana na ireo vahiny avy any ivelany ary de efa hita sahady ary hita taratra tsara ny fomba fijeriny zareo hoe lalana tokana ary ivoan'ny Madagasikara amin'ny krizy dia io fifampiresana amina tabatra boribory io manko zany dia mbola iverina ihany zokorina satria zay zany ny voizin'ny olona voakaramanyty mpitondra fanjakana ty hoe ahely any amin'ny aineo manjery ahely any amin'ny radio maro samihafa hoe ireo RMDM reo mitady an'le resaka fikonan-tom-pirenena ne hitady seza de eto zany de tena mamaly marindrano ary tena direct hoe raha io seza efa fa raha lakana zany de efa tratra ny onjanjano any ampivoan-drano tsy ela de ilentika ka ahoana zahay no ny ataon'ny RMDM sy ny fiombonambe mmpanotra ny everinao hoe andeha amin'ny lakana efa fa ho tratra ny rivo mahery io tsy mitaingina an'io tsika zokorina rabe mananjara fa fanentanana no atao eto satria zavatra misy manko zokorina manoloana ny etsika nataon'ny RMDM tamin'ny herin'ny sabotsy lasa teo de mbola maro zany ireo olona avy any amin'ny faritra ary tsy latsa-danja am'zany ny olona avy any amin'ny faritra laotra mangoro ivondrona ny distrika 5 mbola eto Tananarivo ary mbola mirary sy miandra an'izay resaka fifampidiniana eo anivon'ny tabla boribory zay ka eto zany de manao antso avo amintsika vahoaka rehetra manerana ny faritra 320 eto Madagasikara mba samy andray anjara ary samy tondra ny sosikevitra ao anatiny mantsy zao tsika ao amin'ny fandrosoana sosikevitra ny komity mpitantana zay rebelera zany amitsika amin'ny teny zao de miandry an'ireo herivelona rehetrarehetra ny société civile ny ONG mpitondra fivavahana ny sisa zokorina ka zay no anaovako antso avo eto antsika resy lahatra tsika vahoaka malagasy latsaka anatin'ny fantrana lalina mba hitondra ny sosikevitra satria maro manko zokorina ny sosikevitra entindreo olona reo avy any amin'ny faritra reo fa tsy hoe ny Antananarivo ihany mba hialana amin'ilay resaky ny mpitondra fanjakana hoe reo ne olona etsy Ambojatovo reo na etsy Analakely na etsy aiza ty izy no mikokondo mivorivory de ry hevitra reo no tiana hoa tsy zay le izy fa na ireny fahitana an'ireny fivoriana zay taritin'ny komity mpanatanteraka tamin'ny sabotsy reny de hita taratra sahady fa tena le ivony faritra 320 no anisany mandray anjara sy mitondra an'izay sosikevitra zay zokorina raha ny fahitana azy akoatran'efa hoe fiainana manahirana moa zany ny mampikaikaiky any olona ihany koa zany zao ka hoe ilana zany resaka fampidiniana izazoko aza zany satria tsy voava ilay olana misy mpitondra eo fa tsy voava ilay olana de ny ambetiny-resaky ny olona zany zao de hoe anisany tsy voaro ny vahoaka malagasy tsy voaro zany hoe tsy misy zany ny tena hoe fiarovana an'izay vahoaka malagasy zay de efa nytenentsika hoe eo ny insécurité ny asan-dalo ny asan'ny olony ratsy sy ny rehetrarehetra mpangalatra mpandroba sy ny sisa ny violina ny fanolanana o izy tsy voaro ilay vahoaka malagasy na antitra na tanora na ankizy de tafiditra ao anatin'izay hoe tsy voaro izay fa tsy voaro ihany koa ny vahoaka malagasy amin'ny aretina tsy voaro ny vahoaka malagasy amin'ny asan'ny olon-dratsy fa tsy voaro ihany koa amin'ny aretina misy aretina vanivelany manafika eto toy ny Covid tsy voaro ilay vahoaka malagasy de zao ny variole de singe efa tsy Maurice ndray aiza Maurice zany ao amin'ny ranomasina indianina tsy lavitra intsony zany akaikitsika zany variole de singe manafika mihitsy izy amin'izao fotoana zao ary ny ankizy sy ny reny be vokany tena miodikodina tratrany tena moa mpanao gazety de manao fikaroana fa tena zava-doso ty raha ty fa ny eto Madagasikara tsy mbola andrenesanao ininina eto tsy mbola andrenesanao ininina eto le vahoaka malagasy nefa fantatra tsara fa efa marefo efa reraky ny adi-piainana tia misy zavatra efa manantany ary ny tale generaly ny fikambany reza-pirenena momba amin'ny fahasalamana na ny OMS efa nyteny efa nanao alerta ho any Afrika efa firenena BDP no misy anio Madagasikara tsy mbola misy aloha amin'izao fotoana zao ary tsy engane tsy rarina mihitsy ny isiny zany eto engane tsy ho tafiditra eto zany fa zao
ny tsy fatafidiran'ny ny aretim-bazaha sy aretina afrikana sy aretina ny ivelany any ny tsy matafiditra an'izany aretina zany eto Madagasikara de miankina amin'inona miankina amin'ny fandraisana andraikitry ny mpitondra avy etrany hoe zao satria ny fahefana eo ampelantanandry zareo fahefana miaro alay vahoaka zay ny olona hoe miady amin'ny fiainana izy de mitady vola izy amin'ny fo maraina tsy mananeritreritra amin'izany resaka inona zany resaka sainza rajako sy tsy maneritreritra an'izany izy fa mitady vola fa ianao zany le manana andraikitra no tokony hoe tonga de fa mametraka ny disposition rehetrarehetra ohatra ny fahaizanareo miambina amin'ny magro zay indrindra ohatra ny fahaizanareo miambina amin'ny magro tonga de asiana miaramila avoaka daholo ty karta saritany beoririka sy tsazotavy hatrany tamena sy sorano sy anyity avoaka daholo de eto asiana zao ataovy ohatran'ireny ny fahaizana miaro ny vahoaka malagasy amin'ny aretina zay fa io variole de singe io tsy misangy io ny tale général ny OMS ho any efa nyteny efa nanao alerta hoe mila mandray fepetra daholo tsika ty amin'ny ranomasina indianina efa etsy Maurice le izy nefa ny avion atsika mivezivezy amin'izao fotoana zao mbola misokatra tsara mihitsy tsy mbola misy resaka hatramin'izao zany le izy nefa dia ain'olombelona ny resaka tsy mahagaga raha ohatra ka miteny daholo ny olona hoe andao ifampidiniany ty resaka ty fa misy andraikitra tsy tanteraka ao zay le izy Andriamatora eky zahoana ny fahitanao azy zay indrindra no izako ny resaky zokorina zay dia tsy voaro tanteraka ny vahoaka malagasy no ninona nefa zoan'ny olo-pirenena ny arova ary ny lalam-panorenana mihitsy no mametraka an'izay zokorina anjaran'ny mpitondra fanjakana no miaro isam-batan'olona ny vahoaka malagasy ny mahatonga an'ilay izy tsy voaro zokorina dia misy voaro any eo fa olombitsy zay ne izy misy voaro any eo fa olombitsy ka eto zany dia sanatry ny vavaladiny lela aloha mba hoe mba tsy ho tonga eto amintsika eto tanindrazana zay aretina ratsy be zay zokorina fa raha sanatry ny vavaladiny lela raha zao fahasairanana zao re tompo mbola hitongavana zany valanaretina mahery vaika zany koa dia efa apetraka amin'ny fitondran'Andriamanitra ngamba ny ainan'ny zanak'olombelona malagasy azo atao tsara nefa ny miaro mba tsy la izy nefa zany dia manohy an'le resaka te eny zokorina satria hoe tsisy piatsony lay vahoaka malagasy fa mitodika foana zany mitodika foana aminareo lehibe reo satria ty fanjakana ty ny eo de tsy petraka eo mandrakizay mbola misy fotoana mbola tsy tara ary mbola azo eritreretina sy azo tanterana tsara montsy mihitsy izay fiarovana vahoaka malagasy zay amin'ny lafo no maro samihafa raha tsy teny fotsiny zao raha hoe tena iaro an'le vahoaka malagasy amin'ity fahasairana sy fantrana ty io ane ianareo miresaka foana hoe no niady ny Ukraine sy ny Rosiana mahatonga an'le ilay fahasairanana io zany de mazava be ny resaka amin'ny zokorina raha be mananjara fa tsy misy mihitsy ny idirany vitsika amin'ny pétrole zay le fomba fiteny hoe inona ny idirany vitsika amin'ny pétrole zany any ady any amin'ny tany lavitra any Madagasikara tsy ny Européana ihany ny faneraisana amin'ny kontinanta eto amin'ny tany be de be ny kontinanta ao ny aziatika ao ny amerikana ao ny Européana sy ny atlantika afaka ifamezivezena zany rehetrarehetra zany ary raha ohatra ka nandray lesona sy afaka hoe nanana fitiavana an'ilay vahoaka malagasy ty fanjakana ity tsy ohatr'izao tsika zany hoe ilay fandraisana andraikitra tany am-boalohany nagoragora dia zao ny efa rahantsika ka lasa marina ny resaky zokorina teo hoe manilika andraikitra ny amin'ny hafa any amin'ny teo aloha fa le nare zao aloha dinio aloha ny tena anao vao mijery ny hafa zay le izy fa ilay tsy fambiazanareo no mahatonga an'izao vahoaka malagasy miladina an-tany zao zany tsika tena efa hoe miladina an-tany zokorina tsy misy tsony ny eo anelanelany fa de miladina an-tany ny akamarony 570 vahoaka malagasy zany rehetrarehetra zany teny zato kabary arivo izy le fomba fiteny fa ny marina tokana ihany dia iverenako hoe zay marina tokana zay dia ny fiantsona ny vahoaka tao anatin'ny faritra 3 sy ny soloteny fifampiresana amina tabatra boribory za zany efa tsy tentsona le resaka hoe concertation nationale fa fifampiresana
eo amin'ny mpitondra sy ny entina indrindrandrindra ny mpanotra mila manao tabla boribory mifampiresaka hoe inona ary ny tokony hialantsika ny hevitra entina ialana am'ty fahasahiranana ty fa raha mbola zao fanjakana zao ny ziriziry tsy hiditra am'izay de efa fa mananotanina ny andrivodozy ampilientika anareo reo ka eto moa zany dia miteny zokorina hoe atsipy ny tady atandroko ny omby a atsipy ny teny ampomy malala fa de engany aseo ambininy ataotsika minakavy eny ary mito ihany ny resantsika moa zany sy ny hoe famakafakana fandiniana ny raharam-pirenena eto Madagasikara ny zavatra tsapa ihany ko Andriamatora Eksa de zao raha ny fanamarian'ny olona tonga aty de ny hoe le arikarena ny arena eto Madagasikara efa ato anatin'ny Madagasikara efa nomen'Andriamanitra atsika ny ato rehetrarehetra rehefa jerenao zany a de le malagasy a lasa tompony mangatakatiny miafiafy le malagasy fa dia rehefa manao zavatra zany de ny vahiny no mahazo vahana foana na inona tenenina eto ny vahiny sy ny olombitsy zay foana zany le zavatra hita na ny vahiny na ny olombitsy ohatra hoe resaka solika zao ohatra iverenantsika kely ny resaka solika de hoe problema be ady any zao hoe ady any Ukraine hoy sisy tsy miroro be milanga zany eto Madagasikara fa tsy vitany mitrandraka an'izany fa de eo jerena fotsiny ohatra eo ihany ko ny resaka fambolena lavanila wa be fa firy vola an'izay dia tsy hita zay hoe fandena ny resaka fandrarana raha miresaka tanan-dehibe ny karana sy ny sonono voateniteny foana isaky mihetsika fa jereo ihany ko fa efa mitombo koa zany ny afrikanina manao fandrarana eto amintsika vahiny daholo zany tsisy resaka mihitsy tsy fitiavana vahiny tsy any malagasy mahay miara-miaina amin'ny vahiny na iza fa enao zany le mametraka ny tetim-panorona mba ahafahan'ilay malagasy mba miary ao anatin'ny règle du jeu mazava tsara dia hita hoe miafiafy le malagasy manoloana an'izay fa rehefa jerevanao zany ny sehatra lehibehibe rehetrarehetra tsy hanonona eto de vahiny daholy ny any amin'ny lohany ihany vahiny zao zany zao de hoe trandraka ny thon ndray ny japonais aty amintsika aty amin'ny faridranomasiny Madagasikara amin'ny resaka hazan-dranomasina mbola be dehibe tompoko ny malagasy mbola tsy natsiaro an'izany tsirona thon zany ny vavany nefa zao de ny any velany no mahazo vahana am'le izy misitraka an'le izy de ahoana moa zany eny ary amaramara antsika Andriamatora Eksa satria efa tazanao ny député voafita amin'ny alalan'ny Tiako Madagasikara tao boribory-tany faefatra ny député ny colonel Rambo anakambara mihitsy izy amin'ny toetra raha-pirenena amin'izao fotoana izao resaka tsy fandriampahalemana sy ny namana satria fatatsika tsara fa folo alin-da andany ny andro ny tao anivony zany folo alin-da zany ny député colonel Rambo zany dia hitantsika eo ny zavatra zay ambara fa amarantsika tontora Eksa inona ary ny tianao amafisina manoloana an'izay resaka zay mifatoka aloha zany tamin'ny tsy fandriampahalemana sy ny resaka toetra raha-pirenena solution dia ny fitoanan-doha-pirenena ny resaka entina ny an-tanana farany sy fampahirezana ny vahoaka malagasy ngamba zokorina dia manoloana n'lay tsy fandraisan'ny fanjakana ndraikitra tena izy dia io mo isika vahoaka no nampindrana fahefana n'ireo olona ireo dia mila verina amintsika vahoaka zany ny fahefana dia anjaratsika vahoaka tsiraray atao anatin'ny faritra 3 ndray no misafidy an'izay olona eritreretitsika fa mavita sy an'ty fantrana lalina sy mangitsokitsoka mahazo atsika ty na izany na tsy zany nefa dia fanentanana ihany ary fanentanana sady toromarika anareo mpitondra satria zay le teneniko teo hoe mbola tsy tara hoy aho sokenta hitsako so lavo iamindra ka mbola manana fotoana vitsivitsy ianareo ahafahana anarina satria zay moa zany ny antom-pisiny reto miara-manonja reto zokorina tsika sady mampianatra satria raha nahay nareo tsy nampianariny fa tsy mavozy matolatsaka ankaterena ohatra zao vahoaka malagasy ka dia mbola tsy tara fa dia ataovy zay mety fa mitodika foana zany mitodika foana amin'reto olombe bekintana sy ny karazany manoloana ny zavatra nisy tany
ankazobea dia tena mampalahelo ary mbola mamerina ny teny fampiononana sy fampahirezana na ry fianakaviana rehetrarehetra any fa dia malagasy raha aina atsika raha ivatsy fa mba ataovy reo maramila vatana maramila manodidina eto Antananarivo reo alefaso paritaka any amin'ny faritra 13 tsy raray avy mba hiarovana ny ainany vahoaka malagasy sy ny fananany ka mba ho tanteraka amin'ny antsakany sy-andavany le hoe iretafika eto Madagasikara dia tandroka ho hiaro mivozona sy hiaro ny vahoaka sy ny fananany atsipy ny tady tandroko nombya atsipy ny teny ampomo malala mangasitraka tompolahy sotra tompoko vavy sotra nindra azokorina eny isorany tonton Raix nitondra an'izay fanio-kevitra sy fanazavana izay ambava omana ampomieritreritra araka ny nambara teo ny mangidy aloavy ny mamy atelomy mitoy ihany ny fandarantsika ary ary de fa afaka minitra vitsy dia hiakatsehatra ny député colonel Rambo zany izay voafety tamin'ny alalan'ny tim tao amin'ny boriboritany faefatra fanirira zafimanantany no hiaraka aminy amin'izay resaka izay fa mbola misy moa zany ny fandamidaminana ao ambadimbadika ao anisany no nitenenina teo ny amin'ny hoe ny vahaolana ne amin'ity fireneny ty tsy sarotra ny vahaolana amin'ny zavatra mitranga eto amin'ny firenena raha to ka no raisina ara-potoana daholo ny vahaolana tokony amana ny olana zany fa rehefa tsy ara-potoana ny famana ny vahaolana tompoko de lasa mitambatra iny ny famana ny olana rehefa tsy ara-potoana ny famana ny olana sy ny hoe ny fahatongavan'ilay vahaolana tena mety dia vome mitombo ny tsy fandehana andrara fa ny sasany ko vahaolana vao mainka mampiletika no arosiny eo raha hoe fanafody mahavela zany de fanafody vao mainka mahafaty no omena an'le marary de inona ny dikan'izany hitane zany ohatra hoe ahoana moa zany no ahafahany tatsaha mamokatra nefa ny izy tafia misy manafika foana ahoana no ahafahany tatsaha zany mamelatra tsara mihitsy ny hoe asa-piariana ataony any ambanivohitra misy azy any nefa izy mitaintaina foana nefa miompy izy de misy mangalatra mamboly izy de misy mangalatra ko inona nataony any de lasa mitombo ny exode rural ary efa nytenenina teto hoe reo olona izay miakatra eto Antananarivo eto ohatra fotsiny zay exode rural zany olona avy any ambanivohitra miakatra eto tsy avy eto Antananarivo sy manodidina ne reo olon'ireo reo katrami mameno Antananarivo reo tsy avy eto reo tompoko fa avany amin'ny faritra manodidina rehetrarehetra any avany ambanivohitra any satria maninona any izy ny tokony hipetraka any izy ny tokony hiary fa tsy voaro izy de miala tany izy de lasa izy mamonjy ny renivohitra satria aty andrenivohitra ny eritreretiny hoe mapetipety ny fiainany kanefa tsy zay le zavatra miandry azy aty andrenivohitra mirabanao namana fanirira zafy manantany io ianao ary io raisindray raha nyfanohizana ny fandarana re eny ary de miarabany irina ny teknisiana zay miaraka atsika hatramin'ny maraina teo ny mpanaraka mpiaino manerina Madagasikara zay efa mandray atsika zany de isika nytoliary any anaovana kokoa satria efa mahazo ny fandarina atsika teo tsika somary sahirana kely zany ny amin'ny fahazona ity fandarana ty zao isika zany efa maharay tsara satria efa voapetraka ireo fitaovana hahafahana mahazo izany ny namany amin'ny radio Mada tsy ho iadinotsika anatin'izay fisaorana fiarabana izay fa anaovantsika kokoa manokana ihany koa zany ny namana Enitosy ary Rakoto Arsoa ny Enitosy ankory madame Malala anaovantsika kokoa satria mpanaraka atsika zany resantsika zany ny namana samy hafa manerina Madagasikara any Analanjorovo any Atsimo Atsinanana ny Antoliary moa zany Fianaratsoa tsisy adinotsika daholo zany satria reny rehetrarehetra reny dia miara misalahantsika ary mandefa reo vaovao maro samy hafa naiza misy atsika ny anlary anio ianareo le mandefa vaovao reny zany voaray somatsara reny de mitretena araka ny fahazona le information reny vaovao zay paritatsika zaraitsika aminay reny zany isaorana tonton Raix zany araka tamitsika teo ny gona avany parafany
de anaovana ny kopakopatanana ho anareo any Ambatondra Zaka satria maheno ianareo am'izao hanaovantsika ny fandarana zay. Mahafinaritra satria inona moa ny antony mahatonga antsika miteny an'izany de ny hoe ny fahamaroantsika mandray manaraka ary tena miaino de tena ohatrany misy an'ireo hoe fandratovanjavatra maro ihany koa zay raisitsika anatin'izay fizaram-baovao sy fandalinana sy fanadihadiana zaraina ato anatin'ny fandarantsika miara-manonja MBS Radio Mata izany. Zay no mbola mampazoto anay satria ny fisitsika marobe de marobe manaraka mampazoto anay ary ny filaharantsika ao ambadika ny amin'ny hoe zay tompoko de aneo hevitra betsaka ny zavatra mba tianay ifampizarana de isy tanora ray koa rehefa aveo zay haneo hevitra manana fijery mahakasika ny raharam-pirenena de tena hoe efa andro fijoroany zao fa aleo mba hijoro zahay de mba nangataka izy ny am'izay hoe manakambara zay nge no antony ionatsika ny amin'ny hoe misokatra ny varavara miara-manonja am'izay rehetra zay haneo ny hevitra ka tsy maintsy misy ny fandaminana melo ho an'ny fandaharam-potoana zany azotsika mandray an'izay faneho-kevitra zay. Zay ny amin'iny fa tafaradalana indray sika zany efa natsidikirina teo fa nisy olombavim-baoaka ny Madagasikara Rambosalama Emilienne député colonel Rambo no miaraka amintsika zany am'izao maraina ny talata 2 amin'ny volana Aogositra zay misy le izy omaly voalohan'ny volana Aogositra androany zany 2 amin'ny volana Aogositra miazakazaka le taona satria efa miditra amin'ny 9 volana sahady zany tsika amin'ny volana 12 ao anatin'ny taona zany efa maraparana fa arakarany androson'ny taona no mampiazakazaka ny toedrara eto amin'ny firenena de maro loha hevitra tsika raha ny loha hevitra tompoko ary iresaka misy tsika amin'ny zavatra be nyresahany lengasy olombavambaoko maly iny iresaka ny tontolo ny tsy fandriam-pahalemantsika am'ireo raha lasy anabavy zanatsika zany raha aman-dreny zay tratry ny antsojay ny dahalo ny odimandry ny zava-misy rehetra manodidina ny fiainan'ny firenena de ho resahantsika zany ataotsika hoe betsaka ny zavatra zay tsara hitondrana lafim-panazavana dia zany rehetrarehetra zany sy ny manodidina ny amin'ny fijoroany rehetra am'izao fotoana zao ny amin'ny tsy fahafaliana satria saiky miseho amin'ny endriny maro tsy mbola nahita teto Madagasikara zany hoe orinasa mpanjakana ka mipiasa ao aminy mangataka tsy paipaika Téléthon satria tsisy aniko alina tsisy andoavana écolazy tsisy andoavana droit d'inscription tsisy amidina sakafo hividanana fourniture scolaire zany rehetrarehetra zany manjo takinazo ny secrena zany sy hatram'izao reo personnel zay miasa eny amin'ny tontolon'ny anjerimanontolo miazakazaka ny zava-misy am'izao fotoana zao fa ny délestage tsy tanono eto Madagasikara dia hitondrantsika lafim-panazavana kely ihany zay rehefa aveo maromaro ny zavatra nomanina fa mino fa manakambara mihoatra n'izay zavatra nomanitsika ihany koa ny député colonel Rambo zay fa eto akaiketo miarabanao tompoko. Miaraba Faniry dia miarabanareo technicien ambadika ao mampita an'izao fandarana zao amin'ny alalan'ny onjam-peo sy ny fahitalavitra zany de miaraba koa anareo amin'ny technicien amin'ny Radio Mata. Manarak'izay dia tsy mety raha tsy misaotra an'Andriamanitra Faniry am'izao fotoana zao ny amin'ny mbola namezana antsika indray ny fahasoavana lehibe de ny fahasalamana zany ka mbola tafaradia eto amin'ity fandarana ity androany talata 2 volana fahasoavana lehibe zany fitaovana zany de rariny sitsiny raha mangataka aminy ary mbola mangataka aminy mandritry ny fandaharana mba omeny fahasalamana ary torak'izay koa rina fandarana de mbola mangataka aminy mbola apetraka amin'ny foana ny fiainana zany. Manarak'izay dia kokoa any tsika rehetrarehetra eto Madagasikara ary sy nianina manokana ny eto amin'ny boribory tany faefatra sy neny amin'ny faritra voalohany izy zany Sonerana 3I, 3J, 3L zay miteny hoe zahay ohatrany toy izay ty ambony ety ohatrany adiny député de efa miteny aminareo zany zao fa de efa kokoa atsika eny amin'ny 3I, 3J, 3L iny ary tsika rehetrarehetra eto amin'ny boribory tany faefatra tsy adino am'izany ho anareo indrindrindrindra koa any amin'ny faritany vakina karatrany dia tsy adino am'izany satria araka ny teninareo hoe na dia aty mangatsikatra zay de tsy manakana nay tsy amin'ny fandarana miara-manonja ary mifanondroa mihitsy zany satria mo
malomaloka ny andro a dia manao an'ireny radio-carte reny de reny zany mety ny eny amin'ny fiasany eny satria am'izao fotoana zao fanaovana an'ilay voly avotra de iny radio-carte iny no alefa eny amin'ny eny Tambare zay na tomafy de samy maheno daholo sady maheno ny olona miasa tany mamboly ovy mamadika an'ireny Tambare reny atao tamboly de areny zany ny fomba fanaondraroany am'izao fotoana zao ary dia tsy adino izay afatra avy aminareo zay no ela fanefa dia araky ny fanaontsika eto misy ihany tsetsetsarotra fa naka carburant atao dia sakatsaka ihany fa naka satria maninona nahita teo amin'ny station d'essence teo amin'ny Shell atao amin'ny Azera milahatra zay zavatra mahagaga satria hatram'izay raha pompier valo ao de mba misy pompier libre fa tamin'ity pompe valo ty de tena feno tanteraka mihitsy dia lasa niodina antena hoe fa misy inona de manao maka carburant daholo ny olona mo nazo information zany ny tena fa de am'izao fotoana zao zany dia nandefa somaiso ny ministera ny tany amin'ny Sima zany amindreo le syndicat ny industrie Sima ny industrie zany nandefa somaiso amindreo mpikambano aminy hoe ataovo ny fangatahanareo gazoil am'ty fa nahazo afatra avy any amin'ny ministeran'ny angovo zay fa nrequisitionneva ministeran'ny angovo daholo ny fiolona tokony hoan'ny industrie zany am'izao fotoana zao am'ty volana ho ty dikan'izany zany nakaiza li zany réquisitionnena ho an'ny jirama zany hoe le tenenina tetinelo tao zany hoe mbola misy réserve amambolanao de tsy misy tsony ray zany réquisition nataony to hoe 100 ny tonga tamin'ny fotoanandro iny zany de le 100 nefa raha izao de fa mangata manao réquisition ho an'ny industrie sady de mitika zany fa milainga zany le resaka hoe 100 ny toa fa manao kobakambava fotsiny mba tsy mba mampandradrisany voaka fotsiny hoe mbola misy an'izao fa raha ny tena izy zany de tsy 100 zany ny tonga tao fa dia fiololora tsy mahavita akory mahavany olona vahoaka am'ty resaka délestage ty de zay no natonga ny tena hoe niodina kely tao naka gazoil sady naka l'information zany hoe tianao tenenina zany na ny gazoil ho an'ny mpitatitra zany zao dia mampisalasala ihany raha filarana teto an-tanina hatramimaly atsirabe koa nandrenesantsika vaovao de ohatrana eny koa tamin'ny FB hoe milahatra ny olona tamin'ny gazoil tamin'ny lady anga izy zany lady arivo de mba mahagaga ihany de ty mpitondro ty zany dia le mpitondra atao hoe mpamandalitra avoaka sy mpametaka avoaka tsy milaza marina raha zany zavatra zany raha gazoil raha fiololoro folo sambo zany tokony tsy isan'izao problème zao fa tenenina mihitsiny zany tao amin'ny syndicat ny industriel malagasy zany milaza hoe ny am'ty volana ho ty dia ataovy zay lianareo ary oferana kelikely ny gany fiololoro anareo fa réquisitionnevana ho an'ny jirama ny dikan'izany zany dia tsy marina ny filazan'ilay ministre ny angovo laza fa mbola manana gazoil fiololoro folo sambo entina manana olana amin'ny jirama fa dia resa be fotsiny zany no atao resaka fampandrina drisa resaka famitana voaka zay no natonga ny hoe tsy aritra kely satria gagagaga ihany mahita le filarambe ary de manahoana moa zany zao andreo olona mpanao vakansy any amin'ny faritra reo nefa ny eto Antananarivo ary zany milahadrotran'io tadio nefa fa station firy ny any am'le chef lieu de province chef lieu de district reny station firy ary mba tonga ara-dalàna ve ny famatsinany reny amin'ny solika sindretra rehetra tonga ara-dalàna ve famatsinany solika pétrole lampan ho an'ny vahoaka any ambanivohitra any tonga ara-dalàna ve famitsinany reny solika reny ho an'ny groupe anandrena hôpitaly tsy misy manana hoe clinique privé reny zany ka eo zany de fa tsara ho fantatry mivoaka zany zavatra zany mba efa nomana sady zay olona iverina
de efa miomana sady am'izany zavatra zany hoe ny Antananarivo aza misy an'izany filarana zany ko maika ve ny aty ivelany aty ka zay Antananarivo firy station de vao mandeha kely de efa misy nefa misy an'izany eo amin'ny Azira de manahoana ny any ivelany any ka tsara ho fantatra zany sa zavatra tsara fantatra vaoka fa anisan'izay ary dia tena moa naka gasoil toa nahita izy fa dia tsy mahita hoe tsy oatra anisan'andro hoe tonga dia mafeno gasoil fa mbola milahatra mbola nisy tôbila roa telo teo aloha zay vao afaka nameno nefa station nefa pompe valo any eo amin'io station amin'ny Azera io ingamba tsaritra kely ny faniry momban'izay resaka carburant zay zany hoe tena mampalelo izy zany efa maninona avoaka tsy tenenana marina zay zany tena mampalelo ary tsy tenenana marina zay de ahitana zany fa manao politika maloto mihitsy le mpitondra manao politika zay resaka andenena n'le vahoaka tena tena prampe amin'ny vahoaka izy raha fiteny miaramila tsy mandoalika tsony fa tena manao andreny hoe masa crocodile reny de Kibo ny tratra loalika ndratsatongotry zany no mandeha fa raha mandoalika ma tsy de mbola ny loalika ihany zany vola fa tena efa midina am'izany ny vahoaka malagasy am'izao fotoana zao raha ny fiainana ajerena satria tsy misy zavatra tsy mafana eto fiainana andavanandro malagasy ny atao hoe ny maripana andro rinitsika zao zay ny angamba mba mangatsika fa sisan'izay ny fiainandra malagasy rehetrarehetra ny sosialy fiainandra malagasy asa fitaterana fandripahalemana fiavatra ny fahasalamana ny fampianarana fikarakarana tena mena dafolo ary tena mamay ary tena mafana zany miainandra malagasy am'izao fotoana zao ka araka ny teninao tao moa hoe tokony ho tonga saina am'izany ny malagasy tokony eritreritra amin'ny malagasy tokony hoe ahoana marina ty fiainatsika malagasy ty fa teny efa mety ary mahatonga le malagasy tsy mahatonga zany angamba fahitako de araka le tenenina teo hoe tsy tonga am'izany hoe atonga am'izany de miaraka le teniko teo hoe tsy mandoalika tsony le malagasy am'izao fotoana zao fa tena mirampy ary raha vao mitraka kely ary loha nijeriny hoe makaizy didiako tia de efa tonga ndray fanapepona avy amin'ny mpitandro ny filaminana tonga ny fanapepona avy amin'ny ministera amin'ny fitsarana tonga ny fanapepona am'izao rehetrarehetra hoe tsy mahazo mitraka fa mirampy de am'izay zay anaovanay mpitondra ny fiainanareo zay amezanay anareo de mandeha am'izao tena mampalahelo fa tena mampalahelo tena zany rehetra tsy misy zavatra mba hoe tena mba hoe ahitana mba zavatra mba hoe mba apetin'ny fiainatra malagasy eto maripana ihany natao hoe midina mangatsika zany ndray raha lasa mangatsika mafirifiry tena tsy zaka zay tsy manana akanjo mafana de taraiky eo fa sisa zay ny fiainatra malagasy mamay dafolo mamay fandripahalemana zany de tena hoe tena mamay zay angamba no azo hoe mba ampidirana kely an'iny mifanira ya nresaka an'le jirama ianao teo hoe filora réquisitionena mba hampiodana an'le jirama fa mikaikaika de le stage mihitsy manerina Madagasikara ary amin'ny akabeny misy blackout mihitsy zany re amina faritra maro samihafa misy am'le hoe ariva mandeha de maraina vao miverina misy andray maraina mandeha de tontolo andro zany maty tanteraka de amin'ny ariva iny ve mireprendre raha zany le jirama fa maretsika io deputerama hoe misy fusible ma io misy tarby nisy nanapaka hony eny ambony manambola tsy haitsony ijirama manarina ty manko nefa tsy jirama manarina tsony le zava-misy zany fa tena efa zava-doza be misy am'izao fotoana zao asa manakambarana zay ve deputeram-bo satria saika efa généralisé le délestage ary tsisy zay tsy minainaina am'izao fotoana zao de reny ahatsapana n'le izy le le fanjakana moa manipy any am'ilay mpitatanao anatin'le jirama fa tsy mety ho tompona andraikitra mihitsy izy hoe ianareo nampanantena kanefa ianareo tsy manana vahaolana de asa mbola zakan-dra malagasy ihany koa ve le zava-misy satria mialitsika zany amin'ny hoe rehefa maitany de tsy ampy ny rano rehefa tonga indray ny orana dia tsy etsy ny fako indray lay turbine mpanodina de rehefa tonga indray ny ririnina de ny rivotra indray no manao ny sakana amin'ny alalan'le fanodinana an'le jiro de rehefa tsy zay indray de tsy ampy ny gasoil misy nanodina 64 millilitre nanjavina eny ampanodinana eny de avy eo indray mahafantatra indray fa ny réquisitionena indray filoro satria tsy misy ny filoro ny jirama mampifilafila ny pétrole
de eo andray zany ny hoe tapaka andray mpilôna tary tapaka ny pototatsy may fusible may andekaleka tapaka nisy nanapaka ny tarby tsy tamarina izy ty débutera-mbo hoe tena inona le zava-misy aloha fa veriverezondrozy eo zay le fomba fiteny avany atsimo veriverezondrozy eo le vahoaka malagasy fa tokony ho tonga saina atsapa ihany am'le hoe efa tsy isy itsony tsy manamba olona reto fa raha ohatra zany tsika mijery de ohatrany hoe lefa miandry sarahana sisa fa lefa miteniteny foana ao anatiny le famonoana afo débutera-mbo de raha miresaka jirama teo faniry a dia tanàna miala eto a zany sorsana jiro amin'ny hoe mapiditra ny jiro amin'ny hoe tana sud zany a zany hoe manana problème mana fusible raha nyteneny ny jirama dia voateny eo a manomboka mialombo manambola mandra-patongany a nosy avaratra any a mandra-patongany mananasy any a apefy any a 67 a iny a ambotry manjaka iny zany hoe efa tanàna efa tsy latsaky nefa 80 100 kilometatra no tsy mahazo jiro ary rehefa ampato mifanitsy zany zay resaka antenen'ny jirama fa hoe noho ny fatapahany fusible de efa andalana manao an'io zareo fa de fusible manahoana loatra no efa namboarina hatramin'omaly mbola tsy vita hatramin'izao de avy eo indray de ny ampindray hoe misy manapaka indray le fil de rehefa samasiana mifanody zany ilay resaka information navoakan'ny sim tao an'ireo membre ny syndicat milaza hoe miena ny fiololoro afa ampiasantsika am'izao fotoana zao a fa réquisitionnen'ny jirama ny fiololoro tokony ampiasantsika réquisitionnen'ny ministèran'ny angovo ny fiololoro tokony ampiasantsika dia eo zany de efa hoe tsy felana bala fotsiny zany te ho fanliana ny andraikitra fa hoe tsy avy aminay ty fa avy amin'ny resaka problème technique fa te tsy teny marina mihitsy na tsy te hiaiky mihitsy hoe tsy fahaizanay ny tantana an'lay solika hoentina ho an'ty jirama ty ary maninona mihitsy moa raha tenena mihitsy hoe tsy manam-bola mihitsy ny koa vidianana an'izy matony hoe za manao ny réquisition zany réquisition ary efa nisy fotoana le Jovenangy efa mitotany conseil d'état e de tsy nahazo rariny fa tonga de nitsina fotsiny hoe tsy maintsy mamenareo no miatony hoe ilainy ny firenena le fiololoro de zavatra ohatran'zany raha tena zoiny zany zavatra zany mandeha zany réquisition zany a sy ny resaka hoe fusible tarby tapake de hita mihitsy zany va tsy teny mihitsy ny tepitondro ty hoe tsy fahaizana ny tatana ny mahatonga an'izany tsy manam-bola izahay ividianana fiololoro mivantana any am'ireo mpamaty reo fa aloha réquisitionnena fa réquisitionnena de tonga de tsy maintsy mamine de miandro indray ny amitombondray nitrosan'ny jirama am'ireo mpamaty reo ka eto zany tena hitana mihitsy hoe le tsy fahaiza mitondra ny mpitondra ity tatan'ity mpitondra ity tsy fananana an'lay vision fitatanana an'le firenena mahatonga an'le voaka malagasy a tahaka zao le mpitondra am'izao fotoana zao zany a ny exécutif am'izao fotoana zao zany a zay tarehan'ny filoha-pirenena io dia manao pilotage à vue zany hoe manao fitondra ny hélicoptère zay hito de iny fotony elana iny elana de ahoana ny amana ny olana fa tsy mba manana kapo hoe lasy zao a azo ny altitude azo ny vitesse de croisière de tonga dia inona raha tsika mandra-patonga ary amin'ny 10 taona fa nenti miavony ala tonga de fa aty ambany aty any de miala bala zay anika zao ny farany le vahoaka ny mihinany tsy fihinany le vahoaka mihinany fatiny zany mihitsy zany pilotage avy io any ary io mahatonga an'izy menakavy ohatran'io satria l'hélicoptère pilotage avy io tsy maintsy jerena mihitsy ny alehany ary tsy maintsy araha maso akaiky mihitsy niny izy teo manombetra rehetrarehetra mifambary rehetrarehetra hoe ahoana marina izy ty tsy mboatra ny roplaniny ka zay mahatonga an'ty malagasy atao hoe mihinany tsy fihina mihitsiny am'izao fotoana zao a mihina fatiny am'izao fotoana zao a mandrain-koany am'izao fotoana zao tsy arakaraky le fampanantenana be hoe
atao amin'ny miakatra an'izao mividim-piainany tsy miakatra tsony io carburant io raha miakatra io de arary zato hoe aiza izao 700 ary le ministra le mpitondra teny gouvernement tata am'izao tady io tsara fa tamy 2017 de niteny hoe tsy zakan'ny olona tsony miviakaran'ny carburant ho ariary zato fa de raro ny vahoaka raha midina an-dalambe ary zoan'izany verina aminy nataony am'izao fotoana izao tsy zaka ny vahoaka tsony vidina carburant 700 ary raro ny vahoaka raha midina an-dalambe tsy zakany tsony zao tsy zaka ny vahoaka tsony mividina lafarinina efa ho 2 ny kilao mihoatra ny 2 mahery zaka ny kilao ny fiatomboany raro ny vahoaka raha midina an-dalambe ka oka mihitsiny a ianareo azaka tsikery ary nareo nampianatra anay anty zavatra ty oka nareo azaka tsikery nareo nampianatra anay anty zavatra ty ary avy aminareo natonga anay tena anjoko mahazaka nareo tsikery mahazaka nareo fa na de miteny ara ny katolika hoe tsy mahazaka tsikery nareo de zay indray de tsy mahay mitsikery zay ary dia mahazaka nareo fa zany no izy zany ary zany ny asanay ato amin'ny fanoerana mitsikera ny tsy mety ataonareo mitsikera ny abus ataonareo mitsikera ny fanambanina ataonareo amin'ny vahoaka malagasy mitsikera ny tsy fahaizanareo mitatana mitsikera ny corruption sy ny kolokolo rehetrrehetra ataonareo ka mahaizy nareo mizaka an'izany mahaizy nareo mizaka an'izany fa izakay a de tsy maintsy miteny hoe zao ny zava-misy a zao ry vahoaka ny zava-misy a zao ny anatsiketo ka zany zavatra zany tsy midika hoe ny incitation amin'ny vahoaka hoe idina hoe anongam-panjakana non tsy miresaka an'izany fa miteny satria zao ny vahoaka ny midina an-dalambe miteny a de miantso vahoaka zay hoe isika vahoaka ihany no mahita hoe mbola zakatsika ve zao fiainana zao a de anjaratsika mieritreritra raha mbola zakatsika zao fiainana zao a de anjaratsika zay tsy zakatsika zay a de anjaratsika zay anjaratsika zany mieritreritra hoe zao ny fiainatsika malagasy fa araky ny teniko tao tsy misy zavatra tsy mahafany eto maripana ihany ny température satria ririnitsika zao zay ihany makatsika fa ny sisan'zay fiainandra malagasy am'izao fotoana zao a dia mahamay de mahamay a fa dia mitondra mo dia zay resaka fa mana tsaratsara fotsiny fa rehefa tena hidirana ny fiainandra malagasy no ny fiainandra malagasy kibo ny fahasalamana ny asa de ny fidiram-bola zany rehefa reo ny jerena rehefa reo tsy milamina de fa mamay ny fiainandra malagasy ary ny azahomy malagasy am'izany a dia any amindreny mpandrandra reny nefa de mpandrara zao indray nanaovana azy ny dikan'izany de mimokomanandray ny raha malagasy zany am'ty volana ody ty fa dia araky nytenen'ny faniry tao hoe jirama de efa ho tapatapaka ndray izy io tapaka ndray araky ny tenirana anary ho tapatapaka ndray ny jirama ho tapatapaka ndray ny jirama mahasanatry zany tsy hoe iakatrakatra ndray ny tosidrandra malagasy anova de mivavaka ao atsika fatapahany jirama azy de atao mampiakatra ny tosidra loatra fa nefa betsaka loatra ny olona maty nataony nateraky ty fitondrany ty a raha tsy teny fotsiny reny le mpandrara efa misy firinjato na vita lalina nefa tsy pehena fa de nisasatsasany zay kamakama ihany ny pena de nisy maty miakatra ny tosidra de nisy maty de zay ny tenenitry hoe anjaratsika amy mahita hoe mety amitsika ve zao fiainana zao tsy mety amitsika ve zao fiainana zao za enao mihaino io isika rehetra mahita an'izay zavatra zay nisy vaovao goavambe tamin'ny falanelina azy teo a député colonel Rambo tany Akazobe any am'le commune hoe Ambolotarakely ny vaovao de hoe nisy fanafian-dahalo tany a de antoran zareo ny trano reo afokon'olona 23 maty may tao zany akoatran'izay a de misy ireo may a naratra kanefa avitra somatsara ihany zany
ny fepetra napetraky ny mpitandro filaminana de hoe miezaka mitady zany an'izay nahavandoza de avany ambato manoana any no tratra zany hoe ramatoa anankiroa de tovolahy ray to hoe fanakaiky am'le voatondro zany fa ho atodo lehibe zay nandoro am'ty tanàna ity tao Ambolotaraely zany. Député colonel Rambo eo amin'ny lafiny niendriky ny tsy fandriam-pahalemana aloha voalohany indrindra sady alefa namana teknisiana io sary no tena tiako ifatohana satria raha amin'ny tontolo ny tsy fandriam-pahalemana sy ny fifehezana zany nandany fotoana mihoatra ny 30 ianao teo nivony tafika malagasy ary ny tazo nandraikitra farany lehibe indrindra farany teo dia laharana faharoa ianao tamin'ny fibaikona zany ny tafika malagasy teto Madagasikara nandritry ny fotoana nitondrany filoha Marikaravalo manana ary ny tety ianao toerana maro samihafa anisan'izany nampanofananao ny commando teny Ambatolaona parachutiste ny tany Ambanja ny tany Dego efa tonga tany Tsoromandi tany iny Tsimoatsinana nosy iny teto Madagasikara mihitsy ianao te antany le expérience amin'ny lafin'ny fandrindrana fandriam-pahalemana zay nanananareo tamin'ny fotoanandro député colonel Rambo sy ny hoe maninona ny sa le dahalo ankehitriny ary tena hoe ampy fitaovana mihitsy izy miarika ny zava-misy ary tena mamotika tanteraka any amin'ilay zomaola satria tena fananana sy fianakaviana mihitsy sy taranaka no aringan'ireo dahalo ao anatin'izao hoe zava-doza ary nitranga le tsy fahita zany tao anatin'ny 80 taona io zany de lasa teny fanenenana io ary teny mampidi-doza ho an'ny malagasy de lasa mitranga le izy am'izao fotoana zao tsara evenina fa mba hitondrana fanazavana zany na fanadidina avy aminao député colonel Rambo sady mijery ny sary ihany tsika zany manazava ny zava-misy tany Ambolotaraely. Alohan'ny resana zay aloha dia miombona alahelo ary maneho ny fiarahamonina amindreo fianakavian'ireo olona 7 maty reo satria raha araky ny fahafantarana azy zany tamin'le 2 de 4 angasy isa felona dia maneho ny fiarahamonina andreo fianakavianareo amin'izay faorina mahazo azy zay ary dia tondra mavaka tsara hatrany ireo mbola velona somatsara satria mafy tokoa zany hoe fianakaviana 5 mianaka ohatra dia anankiray sisa velona fa ny zanaka anankiroa sy ny vady maty ny sasa moa de potika tena ringana dafolo ka dia mitondra anareo mbavaka hiatrika ny fiainana manaraka ary raha ny tokony ho izy tamin'ny masiny ty Madagasikara ty tamin'ny manany azy dia zany ran'olona latsaky zany tsy ho vitavita foana fa tsy mety trangeny foana marina. Tena mampalahelo tokoa le zavatra ny teo tany satria raha ny fahitana an'izao sary zao dia any amin'ny atao hoe toerana isolé mitokamonina ilay fokotany Anosikely zany le tanàna Anosikely ao amin'ny commune Ambolotaraely. Raha io Ambolotaraely io zany nitenenina ifaniry dia ao amin'ny district n'Ankazobe io ary akaiky ny Ambolotaraely io misy ny kany miaramila Tampoketsa. Efa tany ianao? Fa tany ary io Tampoketsa io any tamin'ny izahay commandant ny force d'intervention dia io Tampoketsa no fanaovana fanazarantena amin'ny Sarinatsy amin'ny Tifika ary misy miaramila mijanona permanence any misy fitaovam-piadiana mbola indiny tiako tenena zay matsy de resaka hoe le resaka paikady zany ny tokony ho jerena miaraka am'izay de ao akaikin'io Ambolotaraely io zone limitrophe amin'ny Anjorobe ny aty Atsinanana Avaratra dia Kazobe aty Andrefana Avaratra koa zany zany hoe ao akaikiny eo zany dia efa akaikikaiky ny faritry Betsiboka dia mamazany dia efa tena faritra ao anatiny atao hoe zone rouge io ary efa hatramin'izany io ny zone rouge ary zay no natonga ny
efa nasiana miaramila tam'izany fotoana zany a misy détachement permanence mihitsiny zany a ao amin'ny kany tapoketsa zay a raha mifaralavitra zany a eo amin'ny ho an'olona matanjaka zany eo amin'ny adiny telo zany no tena hoe tonga any am'le commune mbolo tarakely adiny telo aha de raha io fa itoeran'io zany a dia lalan'ny dalo lalan'ny dalo zany a fanaovana fitondrana ombianatra rakorsi iny zany rakorsia mialy iny zany a de rakorsia tonga de mazo any a vadika any Ambatomanoana de mivadika mena varatra any tonga de mazo mifaritry Ambatondrazaka iny zany a rakorsia iny ary iny zany de atao hoe fa zone rouge mihitsiny zany iny efa hatram'izay efa classé zone rouge ka ny problème tam'ty zavatra ty a dia eo anao zany a le tanàna efa mitokana zany hoe au départ zany a de efa misy atao hoe erreur administrative avy amin'ny mpitondra fanjakana mametraka an'ireny toeran'ireny mitokana kanefa mamokatra l'olona kanefa tsy misy mesure d'accompagnement manaraka ny fametrahana an'ireny olo reny zany hoe le paikady le apetraky lay fanjakana zany eo amin'ny ministeran'ny intérieur zany mametraka hoe azonareo ipetrahany aty ny eo amin'ny district azonareo ipetrahany aty fa amin'ny famokarana satria toerana mahavokatra izy matoa l'olona mipetraka any a toerana mety amin'ny fiompiana izy matoa l'olona mipetraka any a va tsy hijerena ny hoe raha mokatra ary le olona araka ny teninao tao raha tsy misy mifandripahalemana anao inona zay zavatra zay adinon'le mpitondra nefa firy ny recrutement am'izao fotoana zao ny gendarme firy asan'ny gendarme ane manao an'izany tena mahazo sécurité intérieure zany ny gendarme ny tontolon'ny foloany zany mihitsiny a foana isa-taona miaraka amin'ny mpampianatra sy ny mpiasa fahasalamana polisy firy no azony ny poste ny poste budgétaire araka ny teninao ny tafitra firy no azony de erreuran'ny administration mihitsy zany zavatra zany satria tsy mijery hoe rehefa metraka olona anao famokarana ohatran'izany a de tsy maintsy jerenany hoe ahoana ny fiarovana ny fijerenana fandripahalemana amindreo vahoaka reo zany ka raha am'ty toerany ty dia tsy hoe avy amin'ny ny olona force de l'ordre zay ihany no ty hoe misy erreur fa ny hatrany amin'ny fokotany mihitsiny a nefa nisy problème aty any amin'ny ministère-ny intérieur inona ny antony ny tena mampahorony gasy am'izao fotoana zao any voalohany indrindry dia ny erreuran'ny administration zany hoe ilay lehibe amin'ny fokotany eo mihitsiny zany nefa hoe tsy maraka tsony ilay fiainan'lay le vahoaka satria maninona tsy nofidiana fa notendrena zany hoe raha manana n'lay hoe ampipo hoe zahako nofidiana ahako mahatonga lehibe amin'ny fokotany a de voapetraka dolo mihitsy ny ratsamankaika rehetrarehetra amin'ny fokotany ary ny any ambanivohatra any ny any ambanivohatra any a dia zavatra atao voalohany ambanivohatra any a dia mipetraka ny andromasom-pokon'olona zany andromasom-pokon'olona zany dia jerena am'ireo tanàna rehetra manodidin'ireo ijery momba andresaka fandripahalemana za raisy ohatra hoe ny eo amin'ny tapitanàna namboly tarakely zao dia efa kana olona eo a mifandray amin'ny olona avy aty a anosikely aty amin'ny tranganiny lay doro le famonoan'olona matsiraviny io ny eo anosikely zao a de mifandray am'lay tanàna ny ambotrany andrina zay eo akaiky eo de ohatran'izay manodidiny zay le andromasom-pokon'olona zany hoe isaky ny trano reo zany a isaky ny tanàna reo zany a de efa misy miandraikitra n'izay andromasom-pokon'olona zay a de mifandray mifampita vaovao ny zava misy anefa dia tsy misy an'izany zavatra zany satria maninona
ny vahoaka teo tanàna anankiray ihany no mifamory teo dia ny afina atao amin'ny trano anakiroa trano mba misy mba atao hoe tafitolona zany mba tsy neritreretina hoe mora dorana ohatran'ireny satria manodidina dia tafibozaka tafolo izany hoe ilay chef-pokotany tamin'io toerana io zany tokony efa mahafantatra raha mipetraka tsara ny resaka andro masom-pokon'olona efa mahafantatra hoe amin'ny resaka information na renseignement manodidina de hoe tandremo fa misy an'izao tandremo fa misy an'izao tandremo fa misy zao na ny fiarahamonina aza eo amin'ny samy vahoaka dia tokony ho fantatry ny chef-pokotany zay tenenina moa hoe resaka alonilony tamin'ny resaka tany ty zavatra ty de resaka valifaty zay no natonga an'ilay resaka von'olona matsiravina teo raha nisy ary zany zavatra zany ka ny asa tsara ny andro masom-pokon'olona raha ny asa tsara ny atao hoe mitady zay mahatsara ny fiarahamonina ny chef-pokotany de tokony ny voaka atao tokony voaka avy any amin'ireny andro masom-pokon'olona reny ny hoe chef-pokotany misy olana ohatran'izao ne amin'ny ranona sy ranona voavahany olana fa ilay chef-pokotany tsy anisan'ny chef-pokotany novidina tamin'ny ireo tanàna kely manodidina fa chef-pokotany no tendrena dia tsy manana zay ampo mahalehibe azay ampo fitantanana ilay fokotany a de tsy mipetraka tsara ny rafitra eny amin'ny fokotany zany zavatra zany a atao hoe erreur administrative avy am'izao mpitondro zao nefa ilay ministra izay lasa ministry ny fanajariana taminy zao de nilokaloka mihitsy tamy tonga tao de hoe mba amresaka fifidianana moa tena mba hananana fifidianana madio sy mangarahara ary valim-pifidianana ekeniny rehetra de tsy maintsy atao fifidianana chef-pokotany nakaizy izy zao maty an'ny olona fanindrena amy BDB ary zay hita fa chef-pokotany ka mitsiditsidiky ny atao hoe ny lisy-pifidianana any ka tsy manome observation ny favoriser mifanjakana de fa tonga de fa kisaka fa hoe ianao tsy miaraka aminay de zany nataon'le fitondrana fa tsy mijery hoe lay chef-pokotany ane ka tena manana didy lehibe ary tena goavana any amin'ny fokotamy zany amy resaka fampandrosoana sy fandripahalemana tsy mipetraka ozy any andro masom-pokon'olona satria maninona misy mifezivezen'ny olona na zany le olona tratra tany zany ary zany zao de mbola tsy fantatra koa ny feziveseny de tsy fantatra zany zavatra zany a tokony fantatry ny chef-pokotany dolo fantatry ny andro masom-pokon'olona zay zany ny erreur voalohany zany zay ny erreur faharoa dia eo amin'ny eo niveau an'ny district koa zany de mipetraka ny erreur administrative faharoa eo zay fametrahana zay hoe responsabilité an'izy amy mahatonga ny zavatra io satria tadio tsara fa lehibe any district am'ireny faritrena no misolo toerana miaraka amin'ny préfet no misolo toerana atao hoe lehibe any OMC zany reny ny tompona ndraiky tam'zany reny manapaka miresaka fandripahalemana mampivory ny chef-pokotany mampivory na ny lehibe any ny be ny tanàna mampivory ny atao hoe tompona ndraiky tamfandripahalemana na ny commandant brigade na ny commissariat de police eo amin'ny district io na ny miaramila mba natao ve zany zavatra zany mba nisy ve zany zavatra zany mba misy ve mifijerena ny atao hoe mibasy mandendeha eran'io district io nefa mifantatra fa io district io de tena district zone rouge io ary tena anatin'ny limitrophe ny resaka alatromby sy ny resaka famonoan'olona sy ny rehetrarehetra ary tadio koa fa any amin'io faritra koa fanira raha araky ny information satria efa tany ny tena efa mipetraka atao amin'io tapoketsona ndrety ny tapavolona mahita mandeha mijery ny zava-misy any dia anko misy akaikikaiky anko de misy fitratrahana arenakibony tany ko ka rehefa misy arenakibony tany zany tsy lozana totakely tsy lozana trafikana basy tsy lozana trafikana nino izy teo
drogy zava-mahadomelona misy daolo zany rehetrarehetra zany ka anjaran'lay chef district ave mba nipetraka tsara veny zany zavatra zany hoe fijerena ny fiodikodina amin'ny basy fijerena ny zava-misy marina ny am'ireny toerandrena fampiasana an'ireo mpitandro ny filaminan'ireo ka zay ny teneniko hoe zay zany a ny erreur manaraka ny erreur tena goavana manaraka dia ny erreur an'ity tsy visin'ny chef de région voafidy ty fa chef de région tendrena fatamy fotsiny a zay tsy mahafantatra an'izay hoe inona marina ny tena aza lasa gouverneur rakova titre fotiny rakova fa fantamy marina ave hoe amresaka tsy fandripahalemana inona marina ny tena andraikitra zany rakova zany tsy fantany izy satria raha chef de région izy de nanana tsara natao hoe mpanolotsaina atao amin'io région io zay mpanolotsaina ny misy commission BDP hoe ny conseil régionaux misy mizara commission BDP io ny finance fandripahalemana zay mba nisy ny teny taminy hoe misy an'izao anery misy an'izao fa tsy misy an'zany fa irakova dy sady mpanapaka ny mpandidy tonga de mihinana dia rehefa tonga ny zavatra mitrango ohatran'izao a de manao an'lay resaka hoe rehefa lasa ny alika zay vao manangobaty itorahana azy fa rehefa vita ny zavatra efa maty ny olona zay anao vao hoe jerenina zao miaraka amin'ny tafika zany ka eto zany de lazaiko hoe erreur administrative no mahatonga an'izao zavatra io satria maninona mipetraka ny olona de tsy misy fanaraha-maso resaka fandripahalemana manomboka any amin'ny fokotany satria président fokotany tsy voafidy manomboka any amin'ny district satria le OMC ponctuel fotsiny raha ilaina misy zavatra mitranga zay vao mivory fa tsy tena misy te paikady tena mipetraka le any amin'ny district ary ny aty amin'ny gouverneur dia tsy mba misy an'izany hoe amin'ny gouverneur azy a de mametraka tsara ny hoe inona fanaraha-maso atao amin'ny vahoaka sy ndrehetrehtra tsy misy araky ny teny tao tsy misy conseiller régionaux fa de sady manapaka ny mandidy de sady mihinana dia izy daolo mandrehatra de lasa tsy ara-dalàna tsara zany lay fomba fitantanana n'lay faritra ary ny farany zany dia eto ny tena zava-doza eo amin'ny resaka poste budgétaire ny reto folo alindasy polisy reto fa sy mifampiasana azy variana loatra mialatsiny a fa variana loatra amin'ny resaka fanenjehana ny mpanohatra nataony ny anatin'ny stratégie fa tsy arakaraky le hoe miambona miaro ny vahoaka sy mifananana ny vahoaka sy mifananana ny tsy ny tantananarivo ny vahoaka sy mifananana ny any ambanivohitra ny tena izy tadio fa malagasy tena 85% malagasy dia mivelona amin'ny tantsaha dia mivelona amin'ny resaka fambolena mivelona amin'ny resaka fiompiana mahafandraro manao tsara zany ambanivola de mila fandripahalemana izy misy fandripahalemana dia mila olona BDP mila mpitandro filaminana BDP mipetraka any prépositionné en permanence zany hoe efa mipetraka meloha am'ireny faritra reny faritra mena reny dia en permanence eto zany de tena hoe re olona tompona andraikitra amin'ny resaka sécurité intérieure de tena tokony tonga saina am'izao zavatra zao satria faly milanja an'le galona kanefa ny résultat memamay any ny fiainandra malagasy ny résultat tsy arakaraky lay fitondrana an'le galona BDP tsy arakaraky lay fanaovana ny hoe ovana zao ty asina détachement autonome ohatran'izao re asina zone ohatran'izao fa arakaraky ny nametrahana andreny vao maika tena mijaly le vahoaka amin'ny resaka fandripahalemana zay koa zany a erreur anankiray koa zany zavatra zany erreur ana paikady zay tokony tena mila jerena mitiny am'izao fotoan'izao ary erreur resaka hoe moyen satria moyen ampiasana dia raha tsy efa mitranga ny zava-doza zay vao tonga moyen miaraka amin'ny hélicoptère mijery hoe atao an'izao fa maninona mo araky ny teniko teo tsy efa petraka any de melo any amin'ireny toerana rehetrarehetra reny quadrievana ny zone roa sy ny rehetrarehetra de efa asina tafitra asina gendarme asina polisy miaro an'izay zavatra zay dia reo mifampandray miaraka amin'ny fandray miaraka amin'ny fokon'olona de raha vao misy fotsiny ny problème de tonga dia fampiantso de fa
quadrille le tele jaune dia mandeha dia tokony tsisy voantsony am'izay fotoan'izay anao a de efa miantso ny atao hoe ny angidiby anampy anao sy ny rehetrarehetra manarak'izay a ny fitaovana hoentinao koa ny vola hoentina manao an'izany dia mila koa zany ianao a ny atao hoe manao engagement be de be fa my problème ty koa ane de zao hoe na amin'ny gendarme zay voaroka na amin'ny polisy zay voaroka fa nanao adalàna efa nafantatra an'ilay maniement d'arme resaka manipulation d'arme maniement d'arme ny miaramila nanao fanompona pirenena nyreziny 7 volana kanefa tsy nahazo engagement dia efa mahafantatra an'io a dia efa mitady ny zavatra ataony koa amin'ny resaka fameloma-tena sy indrendretra ary basy io ainy mampiasa an'io makakaky any hoe Kalaknikov anankitelo raha tsy olona nandalo tao amin'ny tafika malagasy a tao amin'ny voalohalinda malagasy tao amin'ny polisy a tsy mahay mampiasa an'izany Kalaknikov anankitelo tratra zany a sy mas 36 fusil de chasse zany hoe mila jerena daholo zany zavatra zany hoe mba ahafoana zany dia mila mihitsy zany am'izao fotoana zao ary efa mifampiresahana moa zany zavatra zany amin'ny ato amin'ny antoko zany tongotsika dia miditra am'izany atao hoe tafika professionnel zany fa tsy mandeha am'izao tsony satria zao problème tafika professionnel zany a dia tafika matianina efa tsy mandeha tsony ny resaka hoe anao service national fa tonga de efa mpiasa raikitra dia efa manana an'izay na ny enquête de moralité hoe azo raisina marina ve ty amin'ny vita tsara n'izany manana fitondran-tena mendrika ve tsy manana mitarika casserole amin'ny resaka tena fiarahamonina teny ve zany nanaovana ty zavatra ty ary farany a de zao a tbalemany ty tena mahatonga an'io de mibanaka koa ny sistaniny Madagasikara mibanaka satria tsy fantatrao tsony hoe inona ny zavatra mitranga any amin'ireny station balnéra misy ahafahan'ny sambokely mipetraky reny a sy reny nosy madinidinika amin'ny tonga ny sambo reny a inona ny zavatra midebarka any a na fitaovam-piadiana na zava-mahadomelona mahery vaika zany misy koa zany mibanaka satria maninona nosy Madagasikara tsy mba misy hoe faritra ka hoe ahafahana manao intervention malaky amin'ny resaka sambo raha sanatr'izany misy hoe mampiay any resaka navigaterina andranomasina fa tsy misy an'izany fa efa 2 andro 3 andro zay vao fantatra zavatra zany a ginina tsony ny olona nga ho tratranao ary tadio fa raha ny ampivoan-dranomasina izy a manao an'izany mandefa vedety fotsiny izy makatia amin'ny sisin-dramalina de hoetiny lakana kelitsika aveo amin'ny andro alina dinona no atao zany zavatra zany ny eritreretin'ny mpitondra tafolo ary tadio fa raha ny andreo de hoe velo raha voalohany resaka ady amin'ny tsy fandriam-pahalemana karaha matoa ataonao velo raha voalohany de tokony priorité zany ka eo tsika mahita hoe priorité marina vele izy sa tsy priorité sa atao voalohany fotsiny satria ty fanjakany ty de fanjakana miaino anatin'ny matahotra ny opposition satria tsy mahay fitatanana de hoe so de miongana eto de oloza de atao velo rano voalohany lay mba ndre fa tsy malemana kanefa tsy mandeha am'zelonina matahotra ny vahoaka sao dia misy ny explosion sociale satria tsy mahazaka ny fitatanana ny famana ny olona andavanandro vahoaka de atao hoe velo rano voalohany lay tsy fandripahalemana irovana sezy dia alahatra eo voalohany eo any mpitandro filaminana ka mampalelo any zany zavatra any satria lasa tsy any am'lay fiarovana vahoaka sy ny fananana ao anatin'ny constitution tsony ilay fanjakana fa lasa fanjakana fampirorona vahoaka lasa fanjakana miasa ho an'ny régime mba hitazomana an'lay seza tsy poan'ny atao hoe explosion sociale satria araky ny teniko tao hoe le malagasy am'izao fotoana zao a tsy mandoalika tsony a fa teny efa mirampy ohatran'ny voay magana dolo na ny tratra na ny tana na ny kio na ny kibo na ny loalika na ny ratsatongotra zay zany hoe resaka tsy fandrimana ka zay zavatra evatra zay zany a mila jereny zay zavatra zay satria zany rehetrarehetra zany dia ny erreur an'ny
fitantanam-panjakana dafolo na amin'ny am'izao fotoana zao a mahatonga zany manomboka any amin'ny vokotany a manabatonga aty amin'ny ministera aty amin'ny ministera zany aty amin'ny lehibe an'ny exécutif zany zay fandehany amaraparantsika député Rambo mbola misy tanora ho avy fa za mba te anontany mba te hafantatra ny hevitrao makasika misy fiangonana nanana olana tamty faran'ny herinandro ty de nisy solombava-moaka nasitsika mihitsy mifanazava-kevy mikasika ny flora valomanana ny nenira valomanana secrétaire général ny antokotiko Madagasikara rina no ambadiky reny zava-misy tao amina fiangonana ray reny fa talohan'izay tam zoma teo ny ministry ny serasera sy ny kolotsaina koa de nilaza fa nampiapanga ny secrétaire général ny atokotiko Madagasikara hoe nanakarama groupe raha fantatry zareo ny zava-misy teo ny toerana Antony Samborana ny Rina Randriamasinoro zany hoe matetetika le fanameloana ny mpitarika ny antoko Madagasikara ny antokotiko Madagasikara ny secrétaire général ny antokotiko Madagasikara de tsy fantatsika ndray moa zany je inona ndray ny tsanga ndray raha azo andrareo tenenina angambany de hoe ity zavatra tany amboritara kely ty ve ny thime ndray ny tao ambadiko zany rehetrarehetra zany sa ny lafin-javatra inona asa ny délestage ny thime ndray ve ny ao ambadiko zany rehetrarehetra zany satria saiketry ny voambolana eo ambavan'le mpitondra fanjakana zay tsy mahatafavoaka ny asany ny fanameloana sy ny faniliana ndraikitra aty am'tiko Madagasikara sy ny mpanoratra manakambala zay ve député colonel Rabo zay fantenenao zay mihitsy hoe ary fantenentsika zay isaky mandeha tsika ka mitena de fitondranty de hoe ity fitondranty tsy manaiky mihitsy hoe diso izakay fa ailika daholo aty amin'ny mpanohatra ny tsy faiza mitantana sy ny grève etsero lazaina fa misy ambadika politika daholo inona ny antony efa matahotra fa mba tsy asehony an'izay hoe tena tsy mahay mitantana zay de ailika zay de matahotra an'le sezany izy de foronina daholo zao rehetrarehetra zao na resaka any am-piangonana azy hatramin'ny oviny filomarika Ravalomanina sy Nila Ravalomanina no hitra amin'ny resaka fiovanorana zany tena mba olona tsy mahatatoto miteny an'izany hoe any am-piangonana no reny olona ray aman-dreny reny no endrikindrena hoe ambadika politika soketana am'izany zavatra zany raha ohatra indray ka olo-kafa hoe ao anatin'lay fiangonana izy manao zany de mety ho marina satria mety misy hoe intérêt te hiditra am'lay fiangonana izy fa izy ane aloha zava ny resaka fa tsy ao anatin'ny fiangonana io izy tsy ao anatin'io izy ka inona no idirany am'izany fa nen'lay solombavamboaka ny teny zany de resaka fanasoketana ary te hiteny hoe ary nampalelo tam'le zara de nyteny mihitsy solombavamboaka io hoe de le nisy olona ny teny mihitsiny to amin'io mpivavaka ao zany de nyteny mihitsiny hoe tsy zany namorona fa olona interview-n'olo tamin'ny gazety tamin'ny radio mihitsy no teny sy tamin'ny télé hoe le solombavamboaka ao mihitsy no teny hoe za akaiky ny filoham-pirenena avy amin'ny filoham-pirenena tonga vaketo sy ny rehetrarehetra tsotra zay le izy alefa antsika mihitsy zay député de zany zavatra zany ve ngay filomarika Ravalomanina no filoham-pirenena am'izao raha izy filoham-pirenena am'izao de mety tombony zany fa tsy filoham-pirenena am'izao ary olo io ny teny hoe filoham-pirenena no araka ny teny no naniraka azy araka ny teny solombavamboaka io solombavamboaka zay ao anatin'ny fiangonana io solombavamboaka ao anatin'ny mpanona ny fitondrana zany ka ohatra mahagagay any zany zavatra zany ary zany le zany no mahatonga an'ity firenena ity tena ohatra zao satria misolelaka loatra ilay solombavamboaka de miteny tsy fiteny ny farany manipoditra akondro ary enao miteny an'izany le olona tsy amorona mihitsy le olona hoe zao ny teny solombavamboaka fa matoa le olona ny teny an'izany olona mpivavaka ao de zavatra marina zany ary samy mijoro marina ary miteny marina ary mety mino mihitsina fa misy vavolombelona nahita ny solombavamboaka io ny teny an'izany tamin'ny olo io matoa le olona sa mamoaka an'izany ka mampalelo any zany zavatra zany ary zay ny teneniko hoe ny mpitondra am'izao fotaona zao dia tsy mahazaka tsikera ary tsy tompona ndraikitra amy tsy fahombiazana am'izao fitantanana zao tsy te hoe zay tsy avy aminay mahatonga fahoriny malagasy ohatran'izao fa de ailika ty amin'ny mpitondra ailika foana ty amin'ny filomarika Ravalomanana ailika foana ty amin'ny team
na ny tenin'ilay porte-parole gouvernement za tsika miaraka teo na mahavarina tsika miaraka teo raha nisy gros bras ve tao de tsy ho voasakana ve hoe voatosika any de tsy ho voasakana be tsy resaka araky ny teny tanora hoe tsy resaka oataoata be tena fampisotonana arak'izay zokony teo fa mafy loatra ho a le fisolelahana dia za tsy maintsy tenenina dolo zao rehetrarehetra zao ambony loatra koa le tahotra de le tahotra mihitsy ny tena hoe tsy maintsy tenenina zao de fa tena tsy izy tsony ty ary tsy mampaninandreo mihitsy na mandainga azy ary zay le laingy zay ny tena mahatonga amin'ny firenena malagasy ohatran'izao satria vokisana laingy ilay malagasy dia mino koa de eo milasa mahatonga amin'ny malagasy koa za hoe tsy mendrika ny vahoaka malagasy tsy mendrika amin'ny firenena malagasy tsy mendrika an'ty Madagasikara tya ny olona ohatran'ireny ilaza laingy amahana laingy isan'andro arak'izay fahaizany azy any de hiteny hoe tsy tompotra ny miony hoe fa zao mahay mandahateny am'izao sy ndrehetra nefa dia laingy no afafy ary am'ty vahoaka ty ka mampalelo any ny zavatra ohatran'ireny ary tokony heritreritra amin'ny malagasy am'izao fotoan'izao hoe amarana azy satria mbola izy tanora de hoe zao ny fiainandra malagasy inona ny tenenina taminao tamin'ny 2018 tamin'ny andeha tamin'ny propagande ataoko an'izao nareo ataoko an'izao nareo ataoko an'izao nareo atao an'izao ny vary atao an'izao ny vidimenaka atao an'izao ny asa atao an'izao ny jirama afaka am'izao tsy isy ny délestage ny rehetrarehetra aizy izy zao meny hélicoptère ny drone 4x4 re aizy izy zao io eny le alatromby sisisa mafy be am'izao fotoan'izao me mafy ary ny tena mampalelo mihitsy de zao ary mampalelo na reto le folo alin-dana amako reto aza reto zaniko de mampalelo fa rehefa mita zavatra kely anankiray tonga de refesin'ny dalo na metraka an'izao le tany iakora zao na metraka an'le base opérationnel atao iakora mbo hoe amin'ny resaka dalo sy ny rehetrarehetra fa herinandro taorinan'iny petany tary amin'ny dongy atsimo telonjato ny tafon'ny trano barakay tao feno ny vahoaka mijaly tao na zavatra ohatran'izany nieritrereto ny zavatra mitranga teo akazo be io ka zay zany hoe ilay mpitondra am'izao fotoan'izao momba ny tenenina tao momba ny situation misy nao amin'ny le fiangonana anankiray sy momba ny hoe egerina amin'ny mitondra gros bras io za hoe ty mpitondro tya dia tsy miaiky mihitsy ny hoe diso izahay fa dia ilitra foana de raha ohatra koa zany zao hoe avy aty amin'ny team koa zany tsy mahalongo karaman'ny personnel mipatiny Antananarivo de avy aty amin'ny team koa ve zany zao avy aty amin'ny mpanoatra koa zany hoe mitady anoka mpanjakana ny mpanoatra fa mahatonga ny mialy amin'ny secret tsy voalohany fa iza no mitantana an'io akaiky ny premier ministre zay indrindra de zany zavatra zany de na avy aty amin'ny team koa ve zany zao no mahatonga ny réquisition le tsy fahaizana mitantana ao ary olona tsy niomana tam'izany olona atao hoe tonga tapoka teo de io zao ny farany zay zany mahatonga l'izy hoe tsy mendrika an'izany olona nyteneninao zany firenena malagasy ary zany ohatran'ny olo reny dia tady lavaka izitriana masolombavambahoaka sy amin'ny ministra raha ohatran'ireny ny réaction satria de aimezan'ny olona mihitsy ny zavatra atao ary mandrendray ny olona miteny hoe fa tony olo to ve mifoka miafina sa hony hoe tsy réaction an'olona normal zany tsy réaction an'olona normal zany ary tsy jery olona ny olona normal zay angambany azo lazaina androany fanira mbola pitsika kely izy député Ramboka satria rehefa miresaka nisy zay iny antsika zany de aleo mihitsy ny aloha alefatsika ny fanazava-kevitra zany netin'ilay mpikambana anatin'ny komity mpandrindra fifidianana atao anatin'ny fiangonana iny sy le mpino mitantara ny zavatra natao ny solombavam-bahoaka io raha araka ty fanazavany ty zany hoe misy olona ao anatin'ny fitondram-panjakana mazava le solombavam-bahoaka ny ty tenenina ao anatin'izany resaka zany zay anisany nanapoiran'izy ireo zavatra tsy mety ao anatiny ty hoe fitsabahan'ilay mpanao politika amin'ilay raha mpiangonana zany iry akorindrano nda ohatra namana teknisiana miaisy zay de nitendry fa
nisy rapport nataony préfet de police de izy koa moa zany laza hoe lasa tany ny zavatra misy angere tompoky de tsotre ny tena fotsy ty fikorotana n'ity fiangonana ty zany de misy mpanao politika sarotra nan'olona anarana fa samy mba mahay lalàna fa io zany ny tena tompony fikorotanana manao intervention à gauche à droite ahoana moa tompoko ny fomba amoahanao récépissé nefa ny dossier opelatanana mbola tsy aki akory mbola tsy concluna de MPV ary ahoana ny fomba asahinao mamoaka récépissé zany nge de fakatoavany le lalam-pividianana nefa de raha malala ngefa nisy anomalie nge le fividianany be da be tsy fatomombanina teo ka raha milaza ny akilany fa hoe tsara dalàna iny zahay koa mba manana ny réseau anay de nampitahena l izy hoe inona ara zany ny zavatra tsy nisy tamin'ny andaniny sy ny akilany mba nafahana namoaka zavatra anankiray voalanjalanja équilibré. Miantso ny Andriamatoa Voalohan'ny Repoblika hijery aingana izao zava-misy eto Akorondrano zao satria misy olona Andriamatoa Voaloha zay mamindraindra ny anaranao eto amin'ny fiangonana Jesosy mamonjy fa iraka avy aminao ary koa baiko avy amin'ny Voalohan'ny Repoblika ny atongavana eto izao ihany no mahatonga an'le korotana etseroa ny fanovozana ny anaran'ny Voalohan'ny Repoblika koa miantso anao zahay Andriamatoa Voaloha hijery akaiky ny raha Jesosy mamonjy satria misy osika nataony andaniny ny mpino tena tsy zaka ampino mihitsy hatramin'izay zany hoe angalarana zany ty fotom-pampianarana Jesosy mamonjy ty tena ny ray aman-dreny avy any lavitra tany tonga teto na mpianatra ka na iza mitondra zavatra tsy araky ny sitrapon'Andriamanitra de tsy ekena ary itsanganako hatramin'ny voaloko hatramin'ny farany. Eny ary nezahantsika nalefa mihitsy ny député colonel Rambo tena mpino mahafantatra sy mahita ngefa tsy isika mamorony hoe misy mpanao politika de milaza mihitsy fa iraka avy any Voalohan'ny Repoblika de mampiasa ny anaran'le Voalohan'ny Repoblika de anisany mamotika an'le fiangonana Jesosy mamonjy io de manao intervention etseroa tena mazava iny de mety hoe menatra taminataony ve de namorona lafin-javatra hafa de nahelika ty am'le Filomarika Ravalomanina sy ny vadiny sy ngiarin'Andriamasin'olo le raha de hoe nitondra mercenaire atao resaka zaza kely andrindray le resaka ataon'le mpanohana an'le fanjakana am'le hoe amory tena sahirana am'le zava-misy rehetra an'le mamono hafa de manao resaka minime aty anatina adevitra poaloro de miargumenté zavatra tsy hitanao mihitsy hoe inona ny fandraisany vitsika amin'ny pétrole de ndraindray tsika ohatra mahita hoe ohatrohatran'izay zany le phénomène na mpanohana fitondrana ohatra mahita karazana tatandraza kely be da be maneho hevitra tsika zany efa hitantsika ihany le rangahy iny tamin'ny fanahian-kevina hoe tena mba normal ve reto olo reto tsy normal ny fanehoan-kevitra tsy normal ny fitantanam-panjakana tsy normal ny fandraisana fanapahan-kevitra tsy normal tsony amin'ny zavatra zay heverin'izy ireo fa ahafahana manao fametrahana olona amina toerana zany ny eo ny esorina de averina ihany de avy eo miteraka skandale sy ny sisa de député Rambo na nitsika nalefa iny mba ho fantatra tsara hoe ohatran'izany le hevitry le mpinao anatiny tsy isika mamorona na hoe te hanotsana an'le raha fa zava-misy moa zany tsy maintsy mipinona sady ametra beloma ihany député colonel Rambo. Ya zay le teneniko to zay hoe ny olona ohatran'ireny no mahatonga Madagasikara ikorosofana ohatran'izao satria maninona tsy afaka ny araka ny teninao tao tsy afaka ny afantatra hoe zavatra normal ve zao zavatra atao zao zavatra tena mandeha amin'ny fiainana voaka hoe zavatra atao zao ary tena mety ve zao zavatra atao zao fa irahana itenina zavatra fotsy aza de lazaina mainty de jo io irahana anao zavatra ametaka amin'ny voaka de tenena nahita zao fa olombelona mitovy aminareo fa fitana de tsy maintsy fitana satria maninona no fitiavana an'ilay seza no fitiavana an'ilay voninahitra no fatahorana an'ilay mpanohatra fatahorana an'ilay seza iongana satria raha miongana eo raha misy ny explosion sociale dia hitrango taola natao hoe resaka fahotana rehetrarehetra hatramin'ny kely indrindra ka hatramin'ny lehibe indrindra tsy nety tamin'ity fitantanana fireneny ity ka amaranako azy de zao efa nyteneniko teo hatramin'ny voalohany hoe ary amaranako azy hoe ny fiainandra malagasy dia mafana daholo ary misy ny tena mamay be afatsy ny température ihany azy satria renitsika zao de mangatsika de ozy amintsika avoaka malagasy hoe
ianao meno ah io na ny velana hita toerana izahako miteny eto isika rehetrarehetra de samby tomponatoka dafolo ary anjaratsika ny manatsara ny fiainatsika anjaratsika ny mijery ny hoavin'ny zanatsika anjaratsika ny mijery ny hoavin'ny Madagasikara fa aza miandry olona atsipy miteny any Ampomalala atsipy mitady any Tandroko ny omby ka di anjaratsika rehetrarehetra miaino mandinika sy mitsakotsako izay voateny rehetra zay satria tady tsara fa atsika ty Madagasikara ty fa tsy any mpitondra rery atsika malagasy rehetrarehetra tia nydikan'izany tokony tsika rehetrarehetra no mijery miaraka mijery izay mahasosy mahatsara an'ity fa tsy akolafon'olona izay tsy mahavany olana sy tsy mahavany andavanandro ny malagasy zay tena mamay be am'izao fotoana zao veloma tompoko misaotra sady makasitraka ny député colonel Rambotsika tam'izay fanio-kevitra zay fa ny tondratsika ny adevitra alohan'ny idiran'ny namany io zany de ny aminy hoe rehefa taky ny ahoana no afaka mijoro sy mamefaka herezana ho an'ny reny niarambona reny ny fitondram-panjakana amin'ny alalan'ny filoham-pirenena zany ametrahantsika fanontaniana zany satria rehefa nahazo ny vaovao samy hafitsika tany ambolo-tarakely tany anatiny de sika anakazo be de maneritretra ndretra ny amin'ny hoe handalo na mba hiazakazaka hiaraka hijery ny zava-misy any toerana zany tompon'andraikitra voalohany eto amin'ny firenena izany fa hatram'ty zay resantsika aloha zany de mbola tsisy zay fandalovan'izay de miverina tao anatin'ny adevitra ny resahany rehetra rehefa nitranga ny resaka loza voajanahary tany amin'iny faritra atsimo atsinanany nosy iny tamin'ny farantaona niditra tamin'ny fiandohan'ny taona teo ny amin'ny hoe tohatry ny fandraindraika tamin'ny zava-misy tany farafangana tao Mafasa 1 sy Mafasa 2 nisy fandorana trano tsy na tao am'izany fokotany zany fa rehefa avy taty atsimo atsinanana ny filohan'ny repoblika nijeriny zava-misy tamin'ny alalan'ireo fahampitezana noho ny fandalovan'ny rivodosa de tsy afaka mba nandalo tany am'izany faritra Mafasa tenentsika zany na fokotany zany fa amin'ny andro zay hijoroana amina tsika tsy manamaivana mihitsy ny fahalasany iza na rakotana arabe fa hoy tsika hoe tokony misy sokajina andraikitra ametrahano zava-dehibe ny olom-pirenena zay rava-fananana nodimandry ao anatina tranga ohatran'ireny fa tsy tokony anasokajiana ny amina hoe ireto mpiara-miasa amiko ity solombavam-boaka ka afaka hijoroko amina resaka fahafatesany zany saripady ary manahirana malagasy zany sy tokony ametrahana hoe rehefa tokony ahoana de tokony ho apetraka zany fisaonam-pirenena zany mba ho fiarah-mientana sy fametrahana ny endriky ny fihavanana malagasy ka tsy mamela irery an'le olona rava fananana sy potika ny fiainam-pianakaviany sy ny taranany no ny etraketraky ny hafa de miara miombona alahelo le fanjakana lehibe indrindra zany apetratsika zany fanontaniana zany ny antony mahatonga atsika iresaka am'zany de hotsika hoe ohatrany tsy mahita fietsika mpitondra fanjakana normal tsika satria voamaly tsika ny nandefa an'le oronam-peo an'le mpanao gazety zay tonga tompon'andraikitra ao anatin'ny gouvernement am'izao fotoana zao hoe ohatrany tany tsisy fanjakana eto Madagasikara de ny atao hoe tany tsisy fanjakana ny fanjakana dia misy ray aman-dreny mitondra ao misy androm-panjakana ao ary misy fahefana zay miaraka am'izany ray aman-dreny sy zany androm-panjakana zany ka raha mahita an'ilay fetsika zany tsika am'izao fotoana zao tsy tazana ny ray aman-dreny tsy tamin'ny akapobeany manao fanambarana fanamelohana an'izany ny androm-panjakana samihafa fa fanenjehana ny mpanohatra sy ny antokotiko Madagasikara ary fanetsehana n'ireo mpitandro filaminana aza ny ataon'le tompon'andraiki-panjakana de ositsika hoe tena tsy problema an'le fitondram-panjakana zany le vahoaka malagasy sy ny fananana fa ny problema ho amin'ny fitondram-panjakana dia ny mpanohitra sy ny hetsika rehetra zay ataony zay zany ny lecture an'izao situation hitatsika zao fa mbola hotoizantsika zany adevitra zany fa misy tanora zay mba nanany ny heviny mba manana ny fomba fijeriny ihany mba te hifampizara ny zava-misy eto amin'ny firenena de hotsika hoe ndahoara fa malalaka ny fahafahany rehetra maneho hevitra
inarabe mananjara eny ary marina tokoa zany teneniny tahiry faniry raha zafa ery efa lasany asy efa lasany asy tahiry fa ifaniry raha zafa manantany satria moa ty raharaha-pireneny ty ireo olona tena tsy maintsy arahana izy ty satria ny antony de tsotra zao mantsy ny fanontaniana apetraka ny sasany hoe inona no antaninareo fotoana amin'io miara-manonjy io inareo ve de tsy mba lany resaka mihitsy ahoana zay no lany resaka ny fahantrano ty mameloka ahoana no hoe ho ajanona fotsiny am'izao ka izay no tsy maintsy hoe hitondrana ny famakafakana ho an'ireo taranaka any orina zay le tena zava-dehibe ary dia hifantoka amin'izany ny resaka eto Andriamatoa Ravo Andrenasolo izy dia tanora bandinika ny fiaina am-pirenena izany ary ao anatin'izany fandiniana ny fiainam-pirenena zany no afahantsika mahatsapa hoe ahoana ny fahitany ny tanora azy raha vao miresaka tanora de no avy zay no avy no banjinina amin'ny resaka tahaka an'izao fa le miaraba ny Ravo Andrenasolo tonga eto amin'ny miara-manonja MBS Radio Madar raha tsy diso vao zao anao vao eto vao sambany anao zany vao tonga eto amin'ny miara-manonja MBS Radio Madar miaraba anao relo miaraba namana rina ary miaraba koa nyreo teknisiana atao amin'ny MBS radio ary indrindrindra miaraba ny vahoaka malagasy na ny eto atoerana eto Madagasikara na ny velany manjoy an'izao fandarana eto amin'ny MBS miara-manonja zao tompoko eny ary mety miteninareo any trano any any amin'ny toerana any hoe mety pirahalav rina rahabe mananjara sy Ravo Andrenasolo fa ohatrany tena misy itovizana ny endriny pirahalahy eo amin'ny resaka fiainam-pirenena satria samy malagasy ny anokavantsika azy aloha dia anisan'ny vaovao lehibe maneran-tany satria tsika ihany koa tsy maintsy manaraka amin'ny vaovao avao any latsaka voaingakaingana teo ihany zany dia matin'ny miaramila Amerikana zany tamin'ny alalan'ny tifitra drone i Ayman al-Zawahiri izy io dia numéro 2 ny Al-Qaïda zany hoe numéro 2 ny Ben Laden rehefa maty i Ben Laden de ity al-Zawahiri ity no tompon'ny atidoha amin'ny fandrafetana ny atao hoe asa fampiororona maneran-tany ary Ben Laden no maty moa zany tamin'ny fotoan'androny fa i al-Zawahiri de mbola nonohy foana ny asa fampiororona ka dia tamin'ny alady maraina teo zany tamin'ny enina no nitifirin'ny drone amerikana tao a Kaboul tao a renivohitry Afghanistan ary dia miteny maro hoe fa maninona an'izao vao nambary tsy maintsy no amarinina tsara aloha hoe tena izy io sa tsy izy de vao marina zany fa i al-Zawahiri zany io nitifirin'ny amerikana tamin'ny drone io tamin'ny alady maraina tamin'ny enina nandritra ndraiky amin'ny 20 taona izy no nitadiavina ka zao zany no niafarany ny teny moa zany ny filoha amerikana Joe Biden fa izy mihitsy ny filoha amerikana Joe Biden mihitsy no namme baiko amin'izay hoe fanafiana zay ny vaovao lehibe maneran-tany eny ary Ravo Andrenasolo réaction asolo amin'ny izay vaovao lehibe maneran-tany zay namana rina ianao zany rehefa mandinika ny tranga misy ohatrareny any velany ohatrany manontany tena ihany ianao hoe aiza ho aiza amin'ireny no zavatra iainantsika eto nen'olona resaka sécurité nationale manko iny hoe rehefa ianao tafian'ny olona misy ny tranga terrorisme de tonga de imediany valibotana moa fiantsonana azy na riposte namana rina mampametra-panontaniana aiza ho aiza tsika amin'ireny raha tsy laza fotsiny ny tranga misy eto amintsika voaingany zay tany Kazobe namoizana ain'olona maro 20 no maty tany tamin'ny fomba feno bibiny zany namana rina mampalahelo asan'ny jiolahy misy maty ary manakara manahirana ka zay zany politika le izy politika hoe tokony hojerena ny surtout satria zavatra tena politika nationale sécurité nationale zany zavatra tena important zany tena zavatra lara-pahamehana mihitsy zany hoe iarovana ny vahoaka sy ny fananany fa tsy hoe akory hoe ny etsy Behoririka ihany na ny eto Antananarivo ihany no tokony ho asiana ny mpitandro filaminana
fa ny any ambany volo sy ny any ambany ravinahitra rehetrarehetra namanarina mila ny mpitandro filaminana dolo betabela izy raha tany saitsika eto angambana ny amin'ny faritra atsimoatsiny sahirantsika mety tsy ho ampy le ora fa zay zany sécurité nationale tokony politika manokana mihitsy hoe ahoana ny arovana ny vahoaka sy ny fananany fa matimaty foana le vahoaka namanarina ary firovana ny vahoaka amin'ny aretina zao hoe inona indray ty variole de sain ohatrany tsisy resaka hatramin'izao za ipasan'ny inona indray ohatra zay moa namanarina nitaritatsika n'le resaka moa zany zao aloha jerevantsika ny any velany ny olona le politika manko zao zay moa zany tanora ny tena no mijoro eto sarotra be namanarina isan'andro ianao maheno vaovao maheno scandale foana san'andro ianao vo mifo maraina ianao de mieritreritra indray ianao hoe le mandeha raha de hoe tsy jery tsy anaraka vaovao ntsony fa tena moa zany olom-pirenena sarotra no tsy anara-baovao fa tena scandale isan'andro zany ny any firenena ivelany namanarina am'izao zareo raha jereko fotsiny ny politika raisiko fotsiny ohatra ny fambolena tsy andray ohatra ny any amin'ny firenena européenne zay ataoko hoe fa lasalasa lavitra zareo na ny amin'ny aziatika fa etsy ampita etsy eo amin'ireo firenena afrikana namanarina efa miroso zareo any amin'izao resaka agriculture any amin'ny agriculture résilient zany hoe satria efa fantatra zay koa moako zay moako le hoe tsika zany zao de efa anatin'le hoe le danger est réel tena efa réel le danger zao efa iainana le izy zany zao ary le izy amotika ny hoavitsika surtout indrindra tsika tanora zany satria le resaka eto le hoavy teneniko eto tsy hoe amin'ny 2023 namanarina fa le hoavy afaka 10 taona afaka 5 taona ny firenena afrikana ny velany firenenareo namatsika afrikana reo am'izao efa mieritreritra sady ry zareo any am'izany horizon 2030 zany le vina zany any amin'ny resaka politika agricole zany hoe ahoana no afahantsika mamokatra ao anatin'ny changement climatique ny haitany zany satria hiakatra zao fandehan'izao araky ny manampaizana scientifique hiakatra eo amin'ny 1, raha ifaingo 5 na 2 degré celsius eo ny maripana zany afaka 10 taona zany na afaka 5 taona dikan'izay rehefa miova ny climat ny toetrandro de misy fiatraikany tena miatraika be any amin'ny resaka fambolena sy fiompiana iny tadidio nefa ny fatsika Madagasikara firenena a vocation agricole izy ny fiteny zany 700 ny malagasy tantsady olo mpamokatra inona zany zay zany ampitahatsika le izy ny any Afrika am'izao fa miditra am'izany resaka hoe agriculture connectée zany zareo am'izao tsika mbola tsy any am'izany efa miditra ry zareo hoe ahoana mamokatra katsaka ianao à l'échelle industrielle de ahoana ny afahatatezan'iny vokatra iny ampaniry an'iny anatina climat hostile efa misy fikarohana am'izany any amin'ireo continent africain reo am'izao namanarina tsika eto manao fampitahana kely zany zay le hoe le danger réel tsika eto mbola any amin'ny resaka importation na vary miimporter tsika any Inde ary miakatra foana ny toan'le importation 30% zao niakatra 30% telopolo isanjato zao ny importation tsika par rapport amin'ny taona tamin'ny raiky amin'ny 2021 tamin'ny herintaona zany hoe tsika zany tsy misy politika apetraka ty fitondram-panjakana ty zany aloha en matière na politika agricole matotra zany hoe ahoana ny jerevana ny hoavin'ny Madagasikara amin'ny resaka fambolena vary fotsiny hoe resako hoe namanarina satria vary mifoto-tsakafo sanatria afaka 5 taona ve zany tsika de vidy varina 2 arivo sanatria zany ny kapoka zay ny afaratsika io satria ny kapoka satria ny climat tsy azaka tsika miimporter ny tatsa misy ny exode rural ny tatsany am'izao namanarina miakatra ty andrenivohitra daholo akoatran'le resaka sécurité nationale teo tsisy tsony ny afaka miay zany ny fananany zareo any ambany vohatra any tratran'io changement climatique io izy de mbola matahotra koa izy zany hoe aleotsika hiala teto zao mbola kitainy mandeha zao mbola problème be zay koa mbola politique environnementale koa namanariny zavatra ray firenena any Afrika any am'izao efa manomboka miala tsikelikely amin'ity arina fandrehatra ty daholo efa mitady an'izany alternative zany teo moa zany tsika teo lasaka oeraoera fotsiny le éthanol de tsy haiko hoe ahoana ny suiten'le izy fa ny am'izao zany efa mijery hoe ahoana ny alana amin'ity arina fandrehatra ty ndretrarehetra mitady alternative tadidio tsara fa 700 ny vahoaka malagasy namanarina de
mampiasa ny arina fandrehatra charbon zany charbon de bois sy ny kitay dôly zay ny ampiasainy zareo zany am'izao de iza no miteny amintsika 3 alina izy androany efa misy manao 10 arivo 3 alina ary ny gony charbon iza no miteny amintsika fa afaka 5 taona io tsy hoen alina na 7 alina na 8 alina ny gony charbon raha izao fandehan'izao ny alatsinanana rehefa ripaka zao namanarina manahirana be izany zavatra zany zany mila politika mazava zany le izy hoe inona le politika atao am'izao satria iny politika iny zay le hoe zay tanora matahotra am'izao hoe hoaiza ary ty fireneny ty makaiza ary ty rehefa mijery ianao ny eto amin'ny firenena mitodika miverina ty ndray de mijery ianao inona zany le politika eto de mahita ianao iny Atonjombe misy mizara varitsinjo mizara menaka mizara kit solaire tany mandoto io manahirana be na manarina hoe politika energetika ny olona zany any amin'ny firenena ny akavany ivelany manao fampitana foana tsika ao satria tsika anatina planeta tsika koa anatina planeta ray tsika tsy maintsy manao fanoharana foana hoe manahoana ny fivoaran'ny olona tsy maintsy miainga avy amin'izay zany tsika any efa misy an'izany ministera manokana ny hoe transition énergétique zany Frantsa zao misy an'izany Frantsa misy an'izany vao mivory zao zareo teo adihevitra be io hoe satria nytapahany Nord Stream tapahany zareo Rosiana de sahirana ny frantsay hoe ahoana ny anaovana nyty tadiavana gazy sahirana izy de ny fanontaniana hoe gaz inona le izy hiditra amina gaz non conventionnel ve le gaz de schiste zany satria zay voakitikitika tao vao nisy fivoriana tao amin'ny vonivony sena frantsay tamin'ny herinandro lasa teo adihevitra be tonga hatramin'ny fikitikitena hoe maninona raha kitihana ny Joan de Nova ana de tsy nanaiky moa le sénateur maromaro frantsay tao hoe non conventionnel io satria gaz eo amin'le Joan de Nova il sait pas io gaz de schiste le izy misy fiatraikany any amin'ny resaka climat tsy azo ampiasaina zany le izy zareo frantsay sarotiny am'izany tonga hatrany am'izany zany ny adihevitra ny olona hoe inona ny alternative any amin'ny firenena sasany am'izao any ohatra ny any Allemagne efa manajanona ny motera diesel efa miala tsikelikely amin'ny fiolona fampiasana ny fiolona zany pétrole tsika eto zany rehefa mijery de mijery indray ianao zany hoe 15% ny taux ny électrification am'le 15% na manarina tena sady mampimely izy ny mahatezitra ny mampalahelo am'le 15% mbola miaina ny apahany délestage ary atao manao antsy manararoatra mahatsiaro an'le terme délestage moa fa mahazatra na iny atsemin'ny rano iny hatramin'izao ny rano sy ny jiro eny mbola tsy miverina namana rina tena mampalahelo miantso daholo ny namana hoe rehefa mba hoany any ianao de mba teny eny satria mpandrarany namana eny maromaro misehitra amin'ny resaka informatika ny cybercafé ny poissonnerie maromaro toekarena potika zay nataoko hoe le politika mihitsy zany farafaratsiny zany le fitondrana mametraka inona marina ny itondrana an'le politika énergétique ka zareo nefa nanao vely rano zao mbola misy fampanantenana sy ny sisa le fampanantenana angamany aloha ajanona am'izay aloha le fampanantenana aloha ajanona am'izay aloha ajanona am'izay angama sosokevitra avy aty aminay tanora ampy zay ohatran'izay ny atsimon-drano ange namanarina zay any angatanay zao aloha hoe ataovy alefasy aloha le énergie aloha le jiro sy rano ataovy tsara zay tsy hoe sy flay jiro ampy tsara fa tsy manimba pareil zay tsy hoe sy flay over na ataovy tonga eny ny inty izy le téléphérique de eto zany misy problème be eto le politika mihitsy zany hoe téléphérique nefa ny courant aiza no ampandehanana an'izany énergie avy aiza namanarina manahirana be ka zao mantsy namana ravo andrena solo be de be manampaizanao anaty fitondranao tena be de be miravaka diplôma ary miaina eto Madagasikara hoy ianao hoe tsy ao le politika raha raisina fotsiny hoe politika énergétique zany resaka angovo tsy ao mihitsy le izy de inona ary tena hoe mahatonga an'izay nefa zareo nefa miravaka diplôma sy ny sisa nefany négatif ny résultat iainga avy aty amin'le ambany le hoe négatif ny résultat namanarina ny vahoaka tsy mahafantatra hoe tsy any amin'le hoe be diplôma na hoe inona le izy fa teny résultat izay koa zany le problème eto amin'ity fireneny ity le culture na méritocratie tokony ho jerena namanarina azavao kely aloha zay fa mety misy tsy le culture na méritocratie zany hoe rehefa tsy mahay ianao de aleo mametra-pialany
ao amin'ny Zay no tena gouvernement vahaolana ministère io resahako io zany zay tena hitako hoe ilaina be zany anatina firenena demokraty zany zavatra tokony fatao zany le moralité an'le mpitondra zany eto amitsika zany ataoko hoe tena tsy misy tena ohatrany hoe olona tsy menatra tsony ve sa tsy haiko ny ilazana anazy nefa ny anao intellectuel ihany de mba eritrereto hoe am'izao zavatra toe-javatra misy zao de tsisy fandraisana ndraikitra ataonao ny secteur rehetrarehetra ny namanarina mirehitra mena daoly raha tsy jerytsika manomboka any amin'ny resaka transport resaka tourisme resaka sécurité moa fa ny resantsika teo iny voaingana teo mampalahelo izy ny any amin'ny resaka fitantanam-bolam-panjakana mbola tantara afako namanarina iny ny mangarahara sy ny rehetrarehetra ny fitantanana ny covid manahirana be le izy be da be loatra le izy zany ny any amin'ny ariny tena resaka fitantanam-bola ianao teo ny any amin'ny resaka éducation ny fampianarana na ambaratonga fototra na ambaratonga eny amin'ny université na ambony PAT-ny grève ndray mampalahelo hoe verina indray any amin'le firenena ny velana namanarina ny any ivelany amin'izao efa tsy any amin'izany resaka hoe tsy mahavoaloka ary tsy antsony zareo efa misy politika mihitsy hoe zay moa zany le misy an'le one village one product misy zany tena hoe tony étudiant tony avanana kokoa any amin'ny resaka fambolena de orienteny izy makany am'ry village anankiray ry hoe any accès kokoa ianao ny amin'ny resaka fambolena ohatra na blé na katsaka na tsaiko de any de makany politika ny olona zany efa afy efa manomana zany ny olona hoe isy crise alimentaire mondiale leto zao izy efa manomboka izy io ary tadidio tsara fa ny président frantsay Emmanuel Macron tonga nanao tournée taty Afrika tamin'ny herinandro lasa teo taorinan'ny firotsahan'ny ministre ny affaires étrangères russe Sergei Lavrov de niafany tadidiko tsara tamin'izay ny teny izy hoe nareo izy ny afrikanina tokony mitady hevitra amin'izay hoe indépendant mahaleo tena amin'izay nareo zany ara-tsakafo fa tsy atehitra fotsy satria sahirana ary zareo amin'izao crise alimentaire sarotra be ninona hoe ny européanina ny vondrony européanina any Europa amin'izao matahotra an'izany crise alimentaire zany namanarina sarotra zany efisika tsy tokony hiaran'izany tsy tokony hiaran'izany manana ny atao rehetrarehetra fa le politika le volonté politique tsy haiko tsy misy le izy zay zany mampatahotra anay tanora hoe anahoany tsika tia afaka 10 taona 10 taona 10 taona tena ho farahidanytsika raha zao no mitohy namanarina kanefa na izany na tsy zany tsy maintsy jerena ny vahaolana araka ny teninao hoe ny tanora amin'izao fotoana zao tena miady saina hoe ahoana ny afaran'izy ity ny taranakatserina zany amantana inona amantana zavatra vita ve sa amantana inona de concertation ny resaka ahoana ny fandehana le izy zany ao anatin'izao crise zao zany tsy maintsy misy vahaolana foana rina le izy tsy maintsy miditra tsika anaty vahaolana politika sy vahaolana politika sy ekonomika ny miaraka zany hoe mifarimbinao zany ny politisianina sy ny teknisianina satria tsika ireo miaraka ireo misy olana ara-politika goavana be eto amin'ny tany sy ny firenena ary tena misy olana ekonomika tena goavana be koa eto mila ravina zany zay olana zay anatina fotoana zay ny ilanan'le vahaolana concertation nationale namanarina inona moa zany tokony hoe zay zany sosikevitra vaty aminay tanora inona ny tokony ho atao ao anatin'io concertation nationale io mandalo crise tsika zao crise tena lalina be le firenena ny zavatra tokony io zany tokony hoe le mivory mpanao politika mivory eo zany tokony mametraka ny lahara-pahamena inona aloha ny tokony hodiniana voalohany zavatra roa lehibe ny tokony hodinianao namanarina voalohany aloha lahara-pahamena voalohany ahoana ny amahana ny olana ny vahoaka amin'izao aloha amin'izao am'le maolona le sakafo le hainy olombelona aloha sakafo ny sécurité ny rehetrarehetra mihitsy ny androany aloha zany ahoana aloha zany zavatra zany zay le tena inkonao hoe mba tsy hafaty aloha satria ny concertation ge mandeha iny fa mba tsy hafaty ny androany aloha hoe ahoana raha zao maoko rina mba eritreretinao hoe orinasa ngeza be ohatran'ireny Sofitrans reny misedra olana tsy voalohany karama namana reny Secren manao téléthon tena zany eny tena c'est aberrant ozy izy ny fiteny
c'est aberrant zany tena hoe secret zany manao téléthon ny orinasa malagasy téléthon zany taloha hoe amina olona kere cyclone fa ty orinasa anaovana téléthon mbola tsisy ohatr' zany hatram'izay ny PAT mihetsy amin'ny université zareo mpitsara baka BPC iny manana olana daholo ao amin'ny APMF eo koatra ao amin'ny APMF soloy ny tompona ndraikitra ministère ny affaires eto misy beta be zany ny foyer de tension eto zany zao betsaka ary mitombo isan'andro mihitsy le izy de reo zany mila tadiavana solution aloha zay le hoe tokony hodiniana voalohany olo iarahana ny fitondram-panjakana miaraka amin'ireo teknisianina miaraka amin'ireo mpanao politika rehetrarehetra tsy akanavaka io miara mivondrony ireo mamoaka solution hoe itya ny olana amahana aloha vahaolana zavady tia ny vahaolana amahana aloha ahoana io resaka energie ahoana ty telesy inona ny zahatra tokony atao ahoana ty kapoka ny vary ty miakatra daolona ny vidikena ny vidimenaka rehetra ny PPN vidim-panafody izay koa moa ny olana amin'ity fanjakana ity ny secteur rehetrarehetra stratégique zay koa moa zany rehefa hiakatra fitondrana ianao tsara ihany mba mianatra politika aloha namanarina fa manahirana ny secteur clé rehetrarehetra omenao ny vahiny daholo 7,7 zany PPN zany tokony gasy zany ny fehany zany ny soronasa gasy teto nanao an'izany fa haitsika ny toyany mila fezany stratégie politique zany ny resaka énergie zany tsy azo zao hatramin'ny groupe ho faina problème de zao tsy afaka manao ninidina gasy manoloana an'izay gasy piasa fa ny lebony vahiny daholo normal be raha kenda sepitra ane zao eo ay zany échec et mat raha ho an'le mpanao échec et mat tsy afaka tsony zany kenda sepitra tanteraka io tokony tadiavana vahaolana zany hoe ahoana ny reglena lio aloha farafaratsiny ny resaka sakafo aloha ho an'ny vahoaka hoe ahoana aloha fa raha tsy zany matahotra namanarina iroso makany amin'ny explosion sociale tsika aloha satria septembre zao hiditra ny mpianatra sahirana ny ray aman-dren'ny mpianatra tena sahirana hiditra tsika saison de pluie any ambany vohatra any moa zany de maintsoahatra moa fiatsona anazy ho sahirana zany satria tsy misy ny vola de ahoana ny amonjena an'ireo aloha vitsy zay mahita vahaolana avy eo miditra amin'izay hoe ahoana amin'izay ara le vahaolana hoentina makany amin'ny fifidianana ahoana io seny io inona daholo ny kopitsipitsiny rehetra mety ve io seny io na aloha tsy mety io tsy mety io tokony jerena io tsisy anao fifidianana ahoana moa ny anaovana fifidianana amin'io seny amin'ny endriny zao io tsisy anao fifidianana amin'io zany da mila mijerena akaiky zany zavatra zany donc hiditra crise indray ve zany de anao amboletra indray ve zany le fitondram-panjakana namanarina hoe na tianareo na tsy tianareo de io le seny zany fa andao hoentina any amin'io alao miandry an'io de atao amin'io de iza indray no andray anjara izany manahirana be mila dinihana io ahoana ny anaovana ny andaminana ny calendrier-pifidianana inona ny atao efa nisy discussion an'izany ny hevitra an'izany ny teto efa débat teto foana zany hoe atao hatrany amin'ny fotony ve le fifidianana jerevony any Sénégal législative any eny zareo no natao mialoha tsy diso namana voafakimaly sa maly iny manomboka communal ve aloha ny anomboan'le sa mila jerena daholo zany de normal be le izy raha misy doublon manay ary ny sasany hoe isy triplan io na quadruple tsy haiko tsony de hiditra korotana indray zany tsika namanariny zay zavatra zay zany nisy roany eto hoe io le vahaolana ny FFKM efa miantso hoe mila ny fafapresahana tsy ny FFKM rery ny CFM eo ny fiarahamonim-pirenena maro efa miantso daholo hoe io no vahaolana ny international Union européenne nandefa délégation manokana teto mpamatsy vola tsika mpamatsy vola raha moa zany nefa miteny an'izany inona ny tsirosoda amin'izany eny ary mandeha ny fotoanantsika Andriamatoa Ravo Andrenasolo moa zany eto tanora izy mpandinika ny fiainam-pirenena maraparantsika namana Ravo tanora no avy ny firenena fa le tanora ihany koa hoe ilaina foana hoe mila sa mila mijoro mila miteny fa tsy ampitsony le hoe maneho vetsivetsy-po anaty Facebook eo ahoana ny momba zay le hoe fandraisana andraikitra mihitsy ary ho an'ny tanora malona nyty raharaha misafotofoto eto amin'ny firenena ty
Marina tokoa zany namanarina anatin'ny lalàna moa zany eto amintsika misy zay hoe rehefa misy loza zany eny amin'ny arabe anao misy olona ataoko hoe sanatria voadonany tomobile de eo le olona enao reriny eo de tokony assistenao iny olona iny tokony vonjenao zany misy lalàna eto hoe rehefa enao tsy manao an'izay mety mampigadra le izy raha misy mahita anao misy mitoro zany mampigadra mihitsy le izy zay le hoe non assistance na personne en danger fa ny antsika eto zao zany le danger réel le pays le firenena mihitsy zany en danger donc zany tanora zay indrindra ny tanora zany zao le état d'esprit le fomba fisainana mihitsy zany tokony ajanona le hoe zay tsy manao politika zay tsy tia politika zay tsy miraharaha politika non zavatra rehetrarehetra na manarina politika daholo zany teneniko anareo zany hoe isy crise alimentaire mondiale lany amin'ny 2030 politika am'izao zany zao ny olona efa miomana am'izany tsika mbola any amin'ny resaka fizarana varitsinjo sy ny manahirana be tsy hoe ratsy akory le varitsinjo fa tsy zany le politika tsy ohatry zany zany nitondrana an'le firenena mampatahotra le izy tsy politika na tip-top le izy fa mila politika mazava sy matotra hoe ty le izy de makantsika zay ka ny tanora mila miteny mila sa tokony ajanona zany le vetsivetsy-poany amin'ny Facebook hoe mampalahelo tsy mety fa mila sa maneho hevitra mampalahelo de ahoana de inona le izy tokony sa ianao manapa-kevitra anao hoe inona misy sehatra itenenana betabeto rehefa tsy mahazo RNM ianao de misy midira ty amin'ny MPS tsy olan'izany fa manaova ianao politika midira politika mandinika politika mijery ny raharam-pirenena fa ratsy zany ho sahirana eto satria tsika mihitsy ny atefan'le izy atsy hoatsy ny tsy fahaizana mitondra am'izao ny erreur décision politique am'izao zany stratégique de animba tsika afaka 10 taona hozakainy taranaka koa mbola ibaby koa tsy azo atsaina mihitsy zany zao hoe ahoany ty Madagasikara ty afaka 10 taona zany raha zao fandehanany toetra raha zao mbola resaka hoe ny manao anniversaire ary mandany mbola any zany tsika zany zao tsy haitsony hoe ahoana ny fandehany ao anatin'izao fahantrany zao mbola misy manao an'izany problème be mila vahana le izy mila vahana de miankina amintsika tanora le izy satria Madagasikara population jeune ozy izy ny fiteny tanora ny tena betsaka eto fa io miankina amin'ny fandraisana anjaran'ny tanora io fa raha vao tsy miditra amin'ny resaka politika ny tanora ho sahirana etsika tena ho sahirana tsika namanarina eny ary tenanao farany ary tena hoe entinao amarana anazy marana antsika fandarana ny teniko farany moa zany de mba miantso zany manainga ny tanora rehetrarehetra mba ndray andraikiny zany manoloana an'izao le danger réel ho le izy le danger réel tsy sangisangy tsony ty fialamboly afaka atao foana misy fotoana afaka hoe mandindia ianao na mihirahira afaka atao foana reny fa jerevy le firenena tokony mijerytsika zany hoe manahoana ny firenen'ny olona manahoana ny Afrika za tsy miresaka Europe manahoana ny olona efa aiza ny olona zao tsika aiza zay zany tokony ho jerentsika de manainga atsika rehetra ny entité politique ny antoko politique rehetrarehetra anohana an'io resaka concertation satria io ihany no lalana tokana afaka ivoahana amin'izao crise zao namanarina raha tsy zany tsika de mbola iletika lalindalina kokoa noho izao tsy haiko tsony indescriptible moa nilazana anazy zavatra azo an'ity firenena ity raha mbola zao no mitoy makasitraka sy makatelina tompoko eny ary isaorantsika namana Ravo Andrenasolo zay mpandinika ny fiainam-pirenena nitondra zay fanazavana zay mendalana ianao dia ny nambarany teo dia hoe metefany amin'ny tanora fa tsy any amin'ny tanora ihany fa tena hoe tsika menakavy mihitsy satria na antitra na madinika na tanora na inona am'izao fotoana zao de samy kofina daholo ao anatin'ilay problema izay mahazo ny firenena am'izao fotoana izao namana fanira zafy manatany mbola hiditra kely izy satria mbola misy zavatra ambarany ao zany eto ampamararana ny fotoana mbola misy ny confirmation kely izay hojereny eo ambadimbadika eo fa izay no azo ambara aloha zany tena mila vonjy le firenena ary tsy vitan'ny resaka fotsiny araka ny teneniny Ravo teo fa
mila fandraisana andraikitra ndao ary fanira iny tanora iny zany tena azo lazaintsika hoe mendrim-piderana mihitsy ny amin'ny fomba fanehoan-kevitra Rina Rabe Mananjara ho antsika mpijery mpanaraka mpiaino satria raha amin'ny taonany ravo iny raha amin'ny zavatra nyresaha vatana ohatrany reny no mahafe zavatra marobe ohatrany reny ary miresaka ny zava-misy tsy ny eto Madagasikara ihany fa ny eran-tany de hoy tsika hoe tena bravo ary mbola misy tsirom-panantenana ho an'ny rehetrarehetra ao aoriana zany ny amin'ny hoe mbola misy mijoro iaran'ity Madagasikara ity fa tsy mamelona zao Madagasikara zao ho potika zany de tena kasitra antsika mihitsy zay le mahafinaritra ny am'le hoe betsaka ianareo no maniry ny anio hevitra de manao fandrindrana zany ny tenako sy namana Rina Rabe Mananjara miaraka an'ireo solomavim-boaka atsika zany de mamevana sehatra ohatran'ireny satria betsaka ny hevitra tokony ratovina matsaka hevitra zany isika eto amin'ity fandaran'ity de reny hevitra zay aposaka reny de samy mandray zay tokony tandrify azy ny rehetra indrindra isika le vahoaka zay avoresaka ao anatiny zao hoe le danger réel zay araka ny teniny Iravo Randrenasolo teo zany efa miatra ny loza efa mihita maso ny loza araka ny fomba nytenenany azy teo ka io moa zany tsy maintsy resahantsika ohatran'izay mihitsy lizy satria ny fomba fijery amina solomaso samihafa mamitak'izay fa ny tena olana samy manana solomasony fa zao ny avendranana tsy mifidy tavan'olona ka rehefa avendranana tsy mifidy tavan'olona zay de manjary miteniteny foana ao anatin'le fiarovana zana zavatra tsy azo arovana tsony tsika tsy verina tsony amin'ny adevitra andresahantsika teo Rina fa efa mazava iny ny amin'ny hoe ailika any amin'ireo zay manohitra sy manelingelina ny fitondram-panjakana am'izao fotoana zao ny tsy fahombiaza mpitantanana sy ny fahafahambaraka n'ilay mpitondra ankehitriny amin'ny alalany zavatra ataony ale milay tandrify ny rehetra zay andehanany zany de eto indray zany tsika zao miandry valim-panontaniana mazava inona io problema na carburant manirina Madagasikara io rupture na stock ve pénurie ve misy dikany tolo zany zavatra resahantsika zany sa ao le stock fa tsy mety manao livraison ny compagnie pétrolière zay fatatsika fa misa efatra izy ho an'ny eto Madagasikara ny Total, ny Sovena, ny Shell, ny Galana efa voaloara dalàna ve ny vola zay anana n'ireo compagnie pétrolière amin'ny fitondram-panjakana 550 milliards d'ariary ny fatatsika am'izao fotoana zao tafakatra ohatriny io mbola nitombo le eo anelan'ny 550 ve sa 1000 milliards d'ariary adevitra tsara fatatsika zany rehetrarehetra zany de izay ny antony mahatonga atsika Rina miteny amin'ny hoe mijery io tao anatin'ny pazany OMS tsy mbola mahita fanazavana na de efa tamilahady ara no adevitra momba an'le hoe manomboka tsisy ny solika any amin'ny station d'essence samihafa ny toy mahaly alatsinainy zany ary efa netrika tato amin'ny fandarina hoe olona vanetsira be tokony hiakatra aty Antananarivo de tsy tafakatra satria tsy nahazo solika nikaroka solika tsy nahita de mbola mitoy andrano amin'ny station d'essence maro zay misy ilarana de io zany le tiatsika azavainy ao anivon'ny OMS zay ofisy malagasy ny hydrocarbure azavainy eo anivon'ny ministeran'ny angovo zay nilaza fa misy 100 ary mbola maharitra mbolana maromaro ny stock ho an'ny solika eto Madagasikara même hatrany amin'le fil zay ampiasaina eo anivon'ny Jirama zany ary tokony azo ny version officielle mahakasika le hoe ny filoro zay ampiasany anivon'ny Jirama dia ampy amatsina ny Jirama fa io problema misy io dia angatatsika ny namana teknisiana andefa nyty filazana ny Jirama ity satria zany ty filazana ty Rina na tena koa sy tiana dia angatatsika fanazavana antony ara-teknika inona no mahatonga le fatapahana io izy hitatsika io fatapahan-drano akoatra n'le jiro zany talata 2 Aogositra Antananarivo sy manodidina fiaton'ny toby famokarana rehetra ao Mandrisesa no ny fahatapahan-jiro le jiro mifandray amin'le rano de le jiro mifandray amin'le rano amin'ny alalany le milina manodina azy mifandray daholo sy mifampiankina ny ireo zavatra rehetrarehetra io
zany hoe efa mandeha le fahatapahan-jiro efa tena mazana be am'izao fotoana zao de tonga andray le fahatapahan-drano. Grave oa le situation misy eto Madagasikara, de mbola misy vahoaka ve tsy tonga saina amin'io, de mbola anitika zavatra foana ny amin'ny hoe fanakorontanana ny ataon'ny mpanoditra mambase izy reo, tsy mahandro fifidianana reo, nefa araky ny tenen'ny Ravo teo efa miantra ny loza, efa iainana le loza. Io mbola misy fehezanteny eo ambany io. Zay indrindra fehezanteny vakitsika de hoe ny Jirama de maneho fialatsiny noho ny fanelingelenana ateraka izany ary makasitraka an-trano ny mpanjifa amin'ny faharetana. Faharetana ahoana? Inefity de efa fahatapahana hoe fiaton'ny tobo famokarana herinaratra rehetra ao mandro seza noho ny fahatapahan-jiro. Miaritra foana zany. Grave le situation a. De io zany kibony tsara teny io a. Saina mandinika io. Ary ny feo feritrereta malagasy any Paraty koa sisany andrasantsika io tonga saina ao anatin'izao situation zao. Tena fanairan-javatra zao situation zao. Témoin rouge io. Tsy fambara hoe mavomavo tsony na maitsomaitso, fa efa menamena io. Efa tsy afaka tsony io fiarakodia io, efa manetry io, efa lena mando ny bougie. Efa ho fatiny dikan'izay. Ny segment, ny piston rehetrarehetra, ny vilebrequin, maton, ny coussinet rehetrarehetra. Zany zavatra iainana am'izao situation zao raha hoaritsika amin'ny fiarakodia le izy. De iza no afaka hiteny hiresaka an'izao zava-misy zao. Izy zany na tiana na tsy tiana hoe noho ny fahatapahan-jiro. Ny fahatapahan-jiro mety hiteny hoe misy fusible may, misy fil tapaka. Fa ahoana ny adevitra momba ny filona ny Jirama? Ahoana ny adevitra momba n'lay adevitra be amin'lay rahatsolika misy am'izao fotoana zao io? Ampy ve ny livraison zay asehaka ary tsy Antananarivo ihany Madagasikara fa any faritra rehetrarehetra. Tena mila valy teny mazava zany tsika rirana manjara ny amin'ny vahoaka ihany koa mila rassurena. Raha tena mieritreritra le fanjakana fa misy tany, misy fanjakana ary misy présence de l'État amin'ny zavatra rehetra zay mandeha am'izao fotoana zao. Raha tsy zay manko le izy de ozytsika hoe tena fiapetra famonoana fotsiny sisa misy fa tsy afaka iotra eo anatrehany zavatra tsy possible ho vitantsony le fitondram-panjakana. Tsy afaka iotra amin'ny zavatra tsy possible ho vitantsony le fitondram-panjakana. Tsy afaka hamadika ny impossible ho possible zany fitondram-panjakana. Zay zany zava-misy am'izao fotoana zao. De midona amina karazana décision maro, midona amina karazana surancera maro eny anivon'ny fanjakana amin'ny pétrole sy ny tsetratrehatra. De midona amina revendication sy contestation samihafa. Zay le zavatra iainana sy zava-misy eto amin'ny tany sy ny fanjakana am'izao tsika miteny zao. De verintsika ny am'le hoe kibony tsara tena, saina mandinika sy lay tsikala-peritreretana any amin'ny aparatoko ny vahoaka malagasy isany amin'ny hoe avelatsika am'izao ve ty fireneny sy sa miverina any amin'ny formule RMDM sy ny team sy ny antoko-panohatra sy ny rehetrarehetra hoe ilaina no mitsangana ho an'ny fanavotam-pirenena. Ny sambatan'olona sy ny tsirairay riny no afaka mamaly an'izay fa amin'ity androany atilo dia hatreo aloha zavatra azontsika amin'ny rahalahy ambara. Isaora ny tonton Rahexa, isaora ny député Rambosalama Emilia, isaora ihany koa le jeune kely Ravy Randrenasolo niaraka tamintsika teo. Mbola hitohy hitaritra vaovao maro samihafa tsika satria mahare vaovao tsika momba n'lay fametrahana antotan-taratasy fitarainana sy fandraisana andraikitra napetraky ny hetsika gasy leo. Teny anivon'ny fitsarana avy momba lalam-pandrena dia fantatra fa hoe namaly zany raha vaovao samihafa zay miparitaka ny tambazotra sosialy ihany ny teo anivon'izany ACC zany de hitantsika eo ny ty ihany raharaha fa zareo moa de nametraka taratasy teny anivon'ny ACDDED. Arakarak' zany fivoarany zava-misy zany no hitaterantsika azy hoe ahoana sy ahoana ny fandehany zany.
fa de vakitsika angambany ity fanazavany ty aloha zany a satria zay ny vaovao ny paritaka eny de hoe fikambanana gasy leo a avy anivon'ny ACC de hoe tsy andraikitry ny ACC mampiato ny filohan'ny Repoblika amin'ny asany fa ny antenimera no miapanga ary ny fitsarana avo no mitsara izay mety ho fanitsakitsahana ny lalam-pandroenana ataony. Mizaha fototra ny fahabanga-toerana no andraikitry ny ACC. Mahakasika ny pacte de responsabilité 2015 sy ny fananganana gouvernement iraisana 2018 dia tsy mbola nitsangana ny ACC no nahatonga ny ACC nandray ireny andraikitra ireny. Efa voafaritry ny lalam-pandroenana ireo sokajin'olona afaka manontany ny ACC. Io zany valiteny ny ACC. Fa mahita fotsiny ato amin'le pacte de responsabilité 2015 sy ilay resaka gouvernement de consensus 2018 io zay hoe lasa niaro amin'le ACC teo aloha zany le ACC ankehitriny. Eny petsaka ny adevitra tsy ao anatin'ny constitution zany pacte de responsabilité zany fa nampiarina le izy ary tsy andraikitry ny ACC ihany koa no marinery ny anaovana hoe gouvernement de consensus ho valon'ilay mise en accusation. Petabe ny adevitra fa mbola sy te hiresaka an'izany aloha tsika rina androany fa iny fotsiny aloha ny vaovao maro samihafa dia ho resantsika amin'ny vanim-potoana tokony resahany zany fa vaovao nivoaka izay maro an'izay raha ny hita tamin'ny tambazotra sosialy mbola hiezaka ny azo hahazo ireo eo anivon'ny gasy leo tsika ry Rakiky ry Nambina ry Andrimatolova sy ireo mpiara-miasa amin'izy ireo marobe ao anatin'ity vovonany ity de ho hitantsika eo indray ny toeny ry Narabe Mananjara. Ka zay indrindra ho hitantsika ny toy ny tantara dia mbola amitoy satria tsy mijanona treo fa mbola amitoy hatrany fa ny fandarana aloha no tapitra treo satria tsy maintsy misy ny fanomboana dia misy ny famaranana saorany ianao naharitra hatramin'ny farany samitain'Andriamanitra isika menakavy veloma tompoko.